Ankafaliana trany tompoko lasy tompoko vavy ny tsidiana ny tokantranontsika amin'izao maraina ny alatsinainy fa 17 ny volana Mai taona 2020 sy roarivo izao. Angasitrahana foana isika amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandarana Miara Manonja na ny eto an-toerana izany na ny any an-dafindrika rehetra any. Tantely amam-bahona tokoa ny fiainana rizomenakafo satria dia tena faly sy ravo no nandrinesiny hoe solotena malagasy anankiray ny bata ny amboara tamin'ny vevosa tamin'ity taona ity zany kanefa dia vao maraina ihany koa ny tena dia ontsa ary vaka dia vaka ny vava raha iresaka satria dia ny azo atao hoe zoko be efa nitana ndraikitra ambony teto amin'ny tany sy ny firenena dia lavo ny aretina andriamatoa Ratavitson andrem-parana mirary fiononana feno an'ny fianakaviana ary manka iretrany koa indrindra ho antsika menakafo izay mbola miady tanteraka amin'ny aretina amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa nefa nankahirizana antsika ny amin'ny hoe isika izay miady ho amin'ny fiainana indrindra ho an'ny faritra izay mbola voatonona teo alohany hoe tsy maintsy mbola hiaran'izany fipetra ara-pahasalamana izany. Na dia hitantsika aza moa ny hoe misy any ny tokony azo jerevana manokana fa tsy izay moa zany no iainana ka dia atao koa hivalapatra mihitsika rehefa avy eo. Mangataka kopakopa tanana ny namana ny Majangany satria tiandry zareo ny tsipihany mihitsy ny hoe eo amin'ny petite plage eo zany dia eo daholo ny mpivarotra sy mipakasary sy ny tsy anasa rehetra ny olona fihibohana dia eo lasa misy karazana hoe fifanankalozan-kevitra misy débat politika mihitsy ary efa manomboka lina amin'izay fanaovana analyse politika izay ny voaka ny Majanga tsy ny Majanga efa be dia be anareo fa izy moa zany no nandeha fafatra manokana ny hoe mba resao amin'ny Miara Manonja ary ny mahafinaritra ao anatiny dia ny Miara Manonja ny mpanentana rehetra ato anatin'ny Miara Manonja dia tena tany saina tsiray mihitsy hoe izao ny tenin'ny député fidèle, izao ny tenin'ny maître Yantra, izao ny tenin'ny Zokobe Vonson Andrenjato, izao ny tenin'ny honorable Guy Maxime, izao ny tenin'ny rehetrarehetra zany voatonona daholo ary hitondrandry zareo fanamariana na hoe hitondrandry zareo soso-kevitra amin'ny samy izy. Dia aveo moa ny namana miantso aty ny hoe ohatran'izao zava-misy aty ka efa miaina tanteraka mihitsy ao anatin'izany hoe fiainona sy fandraisana tanana mivantana mihitsy ny ndara-pirenena. Fandraisana tanana zany ary zay ilay nanantanana antsika teto foana. Ohatrany koa mbola ao amin'ny faritra Majangany ao Ambomandamina resahana précisena mihitsy le sola zay sasany fa milaza lainga koa mantsy Ambomandamina eo akaiky ny fokotany mihitsy dia mamoaka bafy le isaky ny tonga ny amin'ny sivy sasany. Ary misy namana anankiray mihitsy aza manana bajaj zany bajaj miasa maro be ao Majanga dia saiky ho fianono Miara Manonja le bajaj fa rehefa nifampiresaka tamin'ny namana moa izy dia ny hoe aleo aloha tsy asiana an'izany fa sao dia manahirana sao dia ilay tompony andraikitry Miara Manonja indray ny lazaina fa manentana olona anao zavatra hafa fa saingy kosa ozy ako ny mahafinaritra tao anatiny teo dia le hoe tafita zany le afatra matoa tonga amin'izany ny fiarahamonina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Toy izany koa ihany koa nareo 67 satria misy zavatra mampimehany ihany ny fandraisana décision eo anivon'ny commune dia mampita hafatra mihitsy satria raha hitantsika tsara eo amin'ny havana eo dia amin'iny côté ny havana iny zany alana daholo ny mpivarotra fa ny aty apita izay ohatra misy fanamarinana tenen'ny namana tsy ho resahako eto aloha izy fa so lasa anititra zavatra hafa tsy miala izany hoe misy mizahana tsy indrinila zany ao anatin'izy ireny dia efa manomboka mikakaiky ary efa manomboka mampiakapeo koa no hoe tsy anaiky izay fa dia hiaraka anonja aminareo ao Miara Manonja ao. Toy zany neny amin'ny commune Pangabe eny amin'ny districtna Ambohidratrimo eny hoe izahay dia manaraka tsy tapaka ary mihaino fotsiny izay toromarika ny aminy hoe ahoana ny fomba ifampijerevana amin'ity fiainana andavanandro ity. Izay indrindra no isarihana ny saintsika makany amin'ilay fandarana dondresaka izay nanasana moa ny solom-bavambahoaka voavita amin'ny antoko tiako Madagasikara tao Tsirabe voalohany ny député Michel zany. Teo ihany koa ny olom-boatendry ny ray olom-boafidy fa ny ray olom-boatendry gouverneur ny faritra Vakinankaratra izany. Ny mampalahelo anatiny rehefa nitsangana ireo vahoaka maro be mapita ny etaetana ary mitaraina ny azo atao hoe ny fitraikany fahaseranana noho ny ateritoa aretiny io fandraisana décision tsy mifanentana loatra satria resaka ora no mifampiresana tetony hoe tsy maintsy midy hatramin'izao lera
fa inona moa mahasamihafa mipaharivo ny andro sy ny hatramin'le hoe ka hatramiko ihany nareo no mivarotra nefa ilay fantrany le vaoka aza efa tsy tamboisaina tena nasoketana mihitsy ary anatina ainao manjery no azo atao hoe animbazimbana ilay solom-bavambahoaka voafidy ara-dalàna na lay lentan'le fifanatrehana zany efa tsy mitovy satria ndray olom-boafidy ndray olom-boatendry ny olom-boafidy ara-dalàna tsara mihitsy voafaritra ny alam-panorenana amin'izay asa tokony atao mifanandrify amin'izany satria ireo ny tena miaro sy miamivantany ny vahoaka izay mifidy azy na tsy mifidy azy aza fa ny olom-boatendry kosa izay manahirana satria na ny lalam-panorenana aza tsy mifamahafantatra zany governeura zany chef de région misy ao dia mahasahy mandrefy mihitsy ary mahasahy manasoketa fa nisy olom-bavomboaka tamin'izany faritra zany no nanentana olona nimba zavatra ary nanentana olona ho tezitra ary nanentana olona so mba tsy rarintsony tafaohatra ny mety le zavatra misy satria na ny fipetrahanao amba olom-boatendry ianao azy efa manahirana be ny any ary ianao no manjakazaka manao didiko felehibe eo anatrehany ny olom-boafidy tsy sanatry ny vava natao ifampiaro akory ny fandarana Miara Manonja fa ilay endrika tsy rary ny endrika fanimbazibana zay zoa makasina olom-boafidy zay any ka lasa vira vain'ny olona ny olom-boafidy ary mialatsiny olom-boafidy daholo manompoka any filoham-pirenena mandra-patongany amin'ny ben'ny tanàna azakako sika satria dia olona zay teneniko zay na ny lalàna aza tsy mametraka azy akory tsy mahafantatra azy akory no mahasahy manivativa olom-boafidy iresaka kely isika ny amin'ny ny hoe mba nanahoana ny kabary nandrasana tao anatin'ny tapabolana faharoty indray raha tsaroantsika tsara tomba tamintsika mbola nianatra rehefa tsy tonga ny prof de chimie ka sendra ny solitoeranazy ny prof de français dia vaka ary tsy hitanao mihitsy hoe tsy compétent am'le matière arahany io ary tsy vitan'izay tsy compétent fa miteniteny foana mihitsy satria tsy izy na zaroa tsy mino hoe tsy fantany fa mety andraikitra ny mendra tampoka fotsiny dia ino ny ianao lafa tsy hafa-ny ala dia niezaka mihitsy ara ny zavatra nandrasany be sy ny maro tao anatiny zany kabary zany dia tokony mba hita taratra tao kokoa ny ara-tsosialy ny fanaovana tosika amin'ny fandraisana décision ny amin'ny amehana ara-pahasalamana fa tsy zany ny zavatra nisy fanandratana olona fanaovana messi olona ny fideraderanany hoe nahavitan'izao sy nahavitan'izao mbola ao anatin'ny fieritreretina foana ho fampelezakevitra dia gaga ianao ary tena vaky ianao ny jery azy fa dia tsy nisy azo ny raisina na ny kely sy bitika ohatran'inona azy ny any mba azo ny raisina tao dia midy ny faritra ny any mba azo ny raisina tao dia miemitrady indray mikovra feo ny any azo ny raisina tao dia midy ny fiangonana tsy mbola mianatra ny mpianatra eto analamanga zany ny azo ny raisina tao fa ny mampalelo ao anatiny raha saina midy ny fiangonana sy ny hoe ny fampianarana ny mampalelo ange maninona ny toerana filokana tsy midy izay mampitangorin'olona maro mihitsy satria sao dia mba misy fianakaviana no atin'izany ireny bête tsy haiko moa filaza azy bête PMU e bête 261 manino ireny no avela misokatra nga reny tsy tratra ny covid-19 nga reny tsy tratra ny variant sudaf ary zany teny amintsika vao tamin'ny zoma après midi ny tenako ny nandalo teo amin'ny gastropizana kely fa misokatra ara-dalàna ny glacier misokatra ny glacier ary misy artiste mampandihy ao azonareo jerevana zany na dia androany azy satria niezaka nanatona tena dia nantany hoe fa ngaty misokatra ohatran'izao nefa lazaina efa mity mibary misokatra tompoko ny glacier tsy fantatra olo zany hoe anisany glacier nefa eo amin'ny centre ville be eo izany tsy mandalo eo ary izany tsy mahita an'izany eo miala kely 2 mètres dia efa misy 4x4 na polisy mijanona eo
fa lazao fa tsy hitanareo zany, lazao fa hoa mamorona Miara Manonja miresaka an'izany. Rehefa veto moa ny tena ezaka mihitsy ny andefa mpanao gazety eny andana mba jerevo dia ho montentsika mihitsy ny video io ny fahamarinany fa manomboka Alatsinainy mandra-pahatonga ny zoma tompoko ny glasé mivo amiray ka hatramin'ny 7 dia fiangonana idinareo ny fianarana no akatonareo za manaiky hoe tsy atao sorona le zanaka malagasy ilay fanampianarana fa eza kosa ilay fandraisana andraikitra mifandraiky amin'ny tsy fampianarana na n'le mpampianatra izay mivelona ao anatin'io. Analamanga moa zany dia bravo, mbola mitohy foana ny confinement total sadasada ao anatin'ny weekend, fa rehefa miteny isika dia ohatrany mahazo ana tsira be io ny misy ambadika politika io, misy olom-bavoboaka ambadika io, fa tsy anareo mihitsy ny tonga saina, tsy anareo voaka malagasy mihitsy ny tonga saina, ary tsy miendrika ho antsika voaka malagasy izany hoe tonga saina zany. Fa raha vao miteny isika dia misy ambadika politika, raha vao miteny tsika hoe aiza ny mba anjaranay amin'le vola be fanampiana dia misy ambadika politika zany. Raha vao miteny tsika hoe manahoana mikasika ny vaksiny AstraZeneca, misy ambadika politika zany. Nefa ilay tompona andraikitra aza tsy resy lahatra tamin'ny voalohany, ary azo atao hoe mamepozina mihitsy raha ohatra ka izany ny zavatra misy. Hentsika tsara ny kabarin'ny mpitondra teny membre gouvernement hoe mampametra-panontany iny io ary mampatahotra ny effet secondaire io, fa androany isika entanina mihitsy ary lehibe ny membre gouvernement mihitsy ny hoe ampiasan'izany vaksiny zany eto amintsika. Dia tena mandalina ny fahamarinana mihitsy ary mandalina ny azo atao hoe miaha mihitsy ny fampandrosoana ny fitondram-panjakana. Ho tany saina eto ve ny hoe inona zavatra nytenenina dia inona ny tanteraka. Raha resaka tsy fahamarinana daty fotsiny, ny deda-dedahana mihitsy io kianjam-bary io izay tao anatin'ny aretina mihitsy sika ny nanaovana an'io, nandaniana vola tamin'io. Ny hoe tsy maintsy vita io alohan'ny 26 juin taona 2024, firy zao tsika 17 mai 2021, efa misasaka sady ny taona. Marina ve zany le zavatra nytenenina. Ny RN13 raha tsy vitako amin'ny taona zao io dia tsy alao politika antsony fa izy RN13. Ny fampanantenana rehetra ny ainatsika teto ny raha vely raha nitany saina tamin'izany dia mety mitovy larina amin'ny Amerika tsika. Fa zao tsika izy ny eo alohantsika Comore ny eo alohantsika. Mampime ao anatiny na mitentsika eza moa tsy haitsika ko, ka tsika mahay miteny gasy akory. Nefa zany no mpitantana ny raharam-pirenena. Teny gasy aza tsy hay ary enatra ho an'ny firenena ray manontolo zany. Efa ndresaka teto ny amin'io mba manahoana moa tamin'izany fotoana zany ny olona azo apetraka hitantana ny firenena tamin'ny andro fampanjaka ohatra. Akoatra amin'ny mahatompony vohatra azy ilay fiandrianany, farafaratsiny izy mahay ny tantarany, farafaratsiny izy mahay kabary, farafaratsiny izy mahay fanorona, be dia be zany ny azo atao hoe amaritana na le hoe critère afana mametraka azy eo. Ilay fitazomana ny identitény mihitsy le mahaenao anao mihitsy, le kolotsainao, ny fitenin-drazanao, ny fomba mampanao mba tsy hanaovana foana ka manenjika ny randrana tsy manalahaka ny tena, tsy miendrika ny tena. Teo États-Unis vetivety, teo Miramipitso, teo Dubai androany dia androany, kanefa na le fiainam-bahoaka azy, ilay faharom-piainan'le vahoaka azy tsy mifanentana akory amin'izany. Gasy mivarotra gasy bosy efa avy nanaovana ve ny eritreretinao hipetraka ao anaty Miami zany ve tsy nofy atoandro. Ary ilay vohatra manany ny asiny ohatra ny anaty hofo, ny eritreretinao ametrahana kôly izay mitovy amin'ny any romanina tamin'izany fotoana zany, aiza moa tsy ho very asiny isika menakavy. Akoatra ny fanitsakitsahana ny zo fototra nanantsika,
izay fahalalahana manehevitra sy ny famezivezy eto amin'ny tanyntsika izay akoatra ny fanagetsana antsika sy ny fangalana ny tanyntsika amin'ny firaisana tsy kombakomba amin'ireo karana bosatrika ireo dia very asiny mihitsy very zo ary atahorana ny ho very faty satria raha miteny isika dia misy ambadika politika afatra ho antsika zany teneniko zany raha miteny isika dia misy ambadika politika raha maneho-hevitra isika dia misy ambadika politika ary zay tia nanaovana antsika hoe midy isika dia midy zany isika solution numéro 13 zay foana midy ianao dia midy point tsy mitatitra ianao dia tsy mitatitra point tsy mivavaka ianao point zay zany akory tsy midika mihitsy ny hoe tsy andray andraikitra ny avaty amin'ny fanoerana fandraisana andraikitra ny fahasahina amin'ny tena ohatran'izao ary adidy mavesatra mihitsy na antena aza mahatsiaro an'izy hoe mavesatra fa tsy maintsy iantsokoana satria fitiava-tanindrazana ny resaka eto tsy misy resaka alakobika tsy tiako tare fa nga moa nisy ny fankalala teto fa ny fankalalana eto hoe ny mpitondra sy ny entina hoe mipakany amin'ilay vahoaka entina ve ilay programme anasana ilay fampanantenana tamin'ny fotoan'androny mba hivadika ho ifampitondrana satria adidy ny fanjakana mihitsy adidy ny fitondram-panjakana mihitsy ny miamo vantana ny sosialim-boaka ny fahasalamam-boaka ny fanabeazana ny rehetrarehetra ny sécurité sy ny tsy voatanisa maro fa mametra isika samitsika sa fanontaniana mikasika an'izany aiza ny fiahinan'ny fianarantsika aiza ny fiahinan'ny fahasalamam-boaka ny fiahinan'ny fahasalamam-boaka ny tena zava-dosa satria aina ny resahany eo amin'izao fotoana izao tena miayabeny ihany ary matahotra ny olona na niresaka n'izany vaksiny zany aza izy samy izy aza samy tompony andraikitra ao misy tsy masa manao an'ilay vaksiny ny eny anivony fiarovam-pirenena be dia be hoe namana zandary polisy miaramila miteny hoe izay tsy hanao an'io satria tsy miara-manonja mihitsy miteny hoe aza manao vaksiny taty amin'ny fanoerana efa nanafatra vaksiny ary nanome safidy mihitsy misy karazany sivy mifanentana tsara mihitsy ary miankina amin'ny fahafahamanao an'ilay firenena anjara amin'ny fitondram-panjakana no mijery ny atao hoe ny taux de réussite ao anatin'izany vaksiny zany ary ny mifanahaka kokoa amin'ny toe-tany amin'ny fomba fitehirizana azy fa tsika moa mieritreritra ny hoe mahavita tena voafehintsika ny aretina voafehintsika eo ary tsy mahafiny ny choléra sy ny peste io avy eo tonga avy amin'ny vaksiny tsy fantatra zany hoe iza nanafatra an'io ary iza napiditra an'io inona zavatra atao amin'ny fitondram-panjakana manoloana an'izany ny atao amin'ny voalohany indrindra na dia niteny ary izy hoe misy risque ny amin'io amin'ny effet secondaire dia ny atao amin'ny voalohany indrindra dia ny hoe ministre ny santé o satria ianao ny tompony andraikitra ndao anao ianao aloha ny kobay eo mitsindrona ianao fa tsy fantatra aloha le nitsindrominy na tena le AstraZeneca na sao dia zavatra hafa sao dia Johnson ny natao poste dia inona nana tsy fantatro zany fa raha le endrika hita ty ivelany dia na ny fitondrana aza marisarisa ny hiditra amin'izany hoe vaksiny AstraZeneca zany tsy manentana mihitsy ahy tony hoe aza manao an'izany tsy manentana mihitsy ahy tony hoe manaova an'izany fa kosa ilay fomba fiteny ao anatin'le nitenenina hoe manaja fahamarinana milazany marina ary mikatsaka hatrany ampandrosoana ny firenena tohotra ny mifanohatra amin'izany no hita taratra ary ny asa mpampandrosoana hitantsika hatramin'izao mbola io ilay fitohizan-drara tamin'ny fitondrana teo aloha io hitantsika tokanana isaky ny eny akoatran'izay eo lokoana ny atsika moa tena atao hoe manara-penitra dia mizay miloko tsy haiko karazany firy amezana courage mivoaka ny andorany fotsy courage nareo amin'le loko volomboasary atsoatsy fa nitranonareo tsy maintsy lokoana azayko atao hoana dia loko eo ereto ao ny ereto ao ny anareo satria nahazo be ny tanàna mahafinaritra nareo amin'ny loko volomboasary dia loko volomboasary daholo hatramin'ny slim mety aminareo tsara zany fa ny anay aloha tsy ho zany satria manana zo mihitsy manana
manana fahafahana mihitsy ny olona anana safidy amin'izay politika ataony, amin'izay fanarahana ny antoko politika arahany. Voafaritry ny lalam-panorenana zany e. Tsy azonao gejaina mihitsy, tsy maintsy tia ny lokony, satria tia ny lokon'ny fanjakana, ary izay manahirana. Ny fanjakana raha ny tokony ho izy rehefa mipetraka amin'ny filoham-pirenena azy na filoham-baviam-baoaka azy, dia tsy misy loko politika tokony arahan'izany intsony, fa ray aman-dreny ny voaka malagasy rehetra. Fa ny sasa moa ny diso nanam-pahaizana loatra, mivoaka ao anatin'ny atodoany ao mihitsy azy ny fahaizana. Dia na dia efa mipetraka hoe amin'ny mahalanim-baoaka anao zany azy, dia mbola andao ihany, satria iny le teneko teo hoe mitady 19. Tena diso mitady 19 loatra, dia enao no anaovany antso-jay, ary tena loza amin'ny lokona dorany fotsy io. Tsy enao no misafidy zay kainke-rividianana azy, fa izy mametraka hoe atsy ihany tsy maintsy mividy, amin'izay ony dia mba mitovy daholo. Odoy e. Tena hoe tena tsy haiko tsy ny milaza azy. Mieritreritra n'le voaka malagasy ho tena tondrona sy kentrona mihitsy. Mieritreritra n'le voaka malagasy garabola mihitsy. Dia izay tianareo atao natao satria nareo zao no mitondra. Izay tianareo amezana azy no amezanareo azy, satria anareo zao ny fahefana. Na dia mananjoa ary izy, na dia manamarina ary izy, marina amin'ny lafindretra, na niaka tantara na niaka taratasy, fa sahanareo ny manimbazimbana zany, manitsakitsaka an'izany. Ohatra nazo mivoaka an-tanandrano ireo mpandofa, na dia nanamarina ary izy ara-tantara ny hoe taranak'any ndreto dia tia ny tanindrazany, ny ara-taratasy mandresy zao izy eo amin'ny tribunal. Fa niantsonareo nykoenina rivolala tiako takoto, tonga dia any amin'ile karana indray ny titre. Zany ny zava-misy eto. Dia iza amin'izany manao fahamarinana, iza amin'izany ny mitsinjo voaka malagasy, iza amin'izany ny tena miamarina voaka malagasy. Satria rehefa miteny reo vetivety ny moreky dia tonga eo koa amin'ny basy ny bomba lacrymogène, vetivety, ary tsy ampindray mpimaso. Manao apelina fotsiny ny karana amin'izay tompona andraikitra hoe amefy zay fa alao teto reto voaka malagasy mahantra velona reto, ireto le tsy mba afaka miteny reto, satria raha vao miteny reo dia valokafatra lacrymogène. Sanatry ny vavanakivy atsika ny hoe dia anao inona zany, ary tsy afaka manao n'inona nke zany raha zany ny zavatra misy. Fa saingy kosa aoko tsaroantsika fa isika no napidrana fahefana, isika no tompon'ny teny farana, ary aoko isika ny sasany moa miteny aza voareborebo ny tsao, fa isika mihitsy no aoko tsy ho voareborebo ny fanjanahana ara-tsaina, isika mihitsy no aoko tsy alemy eto amin'ny tanitsika, eto amin'ny tanitsika isika, fa tsy tanindrazan'olo-kafana, eto amin'ny tanitsika ananantsika zo tanteraka sy feno, amin'izany hoe ahafahantsika mandray an-tanana ny ndraram-pirenentsika zany, ary mamantatra sy mijery avy eo tsika mandrefy hoe nanahoana tokoa moa zany, manahoana tokoa moa zany no avy ny fiainantsika ty, ary isika marina ve le eritreretina ho bado lavo ty, ary isika ve le eritreretina ho gejaina amin'ny fomba rehetra ty, dia tsy afaka ny anao inona. Fankairezana mahatoka amin'ny tena izany, ary mampafantatra ny hoe manatsiny amin'io ny tsira ray avy, ary tompona andraikitra. Ny Miara Manonja dia miezaky ny hoe tsy ho tsarainy ny tantara eto, miala amin'izany mihitsy ny ekipa Miara Manonja ny hoe sao dia mba ho tsarainy ny tantara eto, raha tsy mandray andraikitra amin'ny fampahafantarana antsika, raha tsy mandray andraikitra amin'ny fitenenana ny tsy mety eto, fa kosa tia metraka tantara ary tia mpahafantatra ny hoe izay kay le tia natongavana tamin'izany fotoana zany, izao kay le tanjona tia notratrarina tamin'izany fotoana zany. Mbola betsaka moa ireo namana andray fitenenana eto a, efa hiditra anatin'ny antso-atary bio ny zokobe Vonson a, rehefa tafiditra izy a dia afaka miditra avy hatrany, fa ny anoizako azy fotsiny amin'ny hoe lasa karazana sehatra hoe ohatrany any fitsarana misy ny eto amin'ny Miara Manonja amin'izao fotoana izao, dia tonga eto daholo ny fitsarana hatramin'ny ady tany,
na fandovana sy nydrehetrarehetra eto daholo izay zavatra endrika karazana hoe antsojay maro isan-karazana mahazo antsika eny anivon'ny fiarahamonina eny ny zavatra ataontsika tsy tanteraka eny anivon'ny ministera sy nohatra an'izany dia lasa miara-manonja no ampitondraintsika azy fa kosa izy io tsy hoe izay koky ny mandatsy resaka fa mba tsy tenitenenana foana ka hanosika etanantsika sanatry ny vava hanimba le fandarana dia zana mihitsy zany mamakafaka ary azo atao hoe manatanteraka n'izay hoe fanamarinana sy ny fanadidina eny fotin'izay raha ohatra ka misy moa ny azo ataony amin'izany hoe ifanampitsika zany tsy olana mihitsy satria efa betsaka ihany koa ireo namana no misehatra amin'izany na ny eto toerana na ndafy ny hoe mampafantatra ary mitondra ny etaetantsika noho ny zay tahotra ny mety hoe ikitikitika ny fiainantsika manokan'izay noho ny le tahotra ny hoe sao dia sanatry ny vava tandro filaminana raha vao miteny anty zahay dia no ezanareo moa ny hoe apitan'izay foana fa zay teniko zay ny hoe jerena manokana ny amin'izany mila marinina ny vaovao satria tsy azo atao ny miteny vaovao tsy marina tsy azo atao ny mampita na dia nareo mivantana azy no mampita n'izy aty aminay tsy azo ny ataony tonga dia hoe andefa an'izany efa tafiditra ao ny namana zokobe volosaondrenjato asa raha efa afaka miteny izy iako satria moa somary mbola manahirana ny fifandraisana mbola tsy maintsy miditra eo any izy fa hitondrako fanamarina kely koa ny amin'ilay fanambarany ny fiangonana FJKM izy koa zay efa mahita mihitsy ny hoe tena very mihitsy ilay maolona satria ny maolona ny amindrindra fa amin'ny ara-panahy zany efa mitady ravoravo-tanana ny eo anivony zany mpisehatra ny hoe ny kristianina zany moa zany fa ny mpitarika moa zany dia mbola mampiseho ny favonolana eo ary nangataka nandefa taratasy tamin'ny fomba ofisialy mihitsy ny hoe isokatra izay eto anivony fiangonana FJKM ny tiako tenena fotsiny dia zao ny hoe tsy izy ireo akory ny sanatry ny vava te andika n'ilay lalàna apetraka amin'ny fiarovana ny aim-bahoaka zany na ny hoe ny fanajana ny amena ara-pahasalamana fa kosa rehefa azo atao ny mivory tsy mihoatra ny zato dia azo atao nge raha zato mandritra ny lady ray raha zato indimy fotsiny efa mba dimanjato izay raha matratry ny inenina moa izy na impito anjara fiangonana tokony ifandamina an'izany fa mijery fotsiny izy anatin'ny ny fanatrarana n'izay le hoe fanajana ny fepetra izay mora ohatra ka ny tena marina nge tsy misy mihitsy olona hitondra ny tena no any amin'ny hoe aretina tsy misy mihitsy olona anao fananinana ka hoe zahako andehanao an'izao satria mba ty azo an'le aretina efa tafiditra angamba ny zokobe zany afaka miteny avetrany ianao manampisa miara ava tokolasy tokovavy ary mbola manasa anareo hatrany hanjoy ty fandarana Miara Manonja maminareo loatra ity ny zavan-trango omaly dia mahavazalanina ny saina tokoa ny mandinika azy raha jery aino ny kabary nataon'ny premier ministre lehibe ny gouvernement andriamatoa Ntsay Christian ny fanamarinana voalohany izay tsy maintsy atao dia ny hoe diso article tao anatin'ny constitution ny prime ministre raha nilaza ny momba tenan'izy ny article fahadimapolo no nolazain'ny premier ministre raha toka tokony ny article efatra amby dimapolo no resana ny article 54 izay milaza ny fomba fanendrena ny gouvernement ny premier ministre mampiaraka ny voalaza n'io article fa efatra amby dimapolo io dia milaza fa tsy misy afa-tsy ampiny anankiroa ihany no ahafahana manala ny premier ministre lehibe ny gouvernement dia ny fametrahany fialana démission na faute grave dia ny premier ministre moa zany sady tsy milaza hoe anao démission no tsy milaza fa nisy faute grave eo amin'ny fomba fandehan'ny fampanana ny dara fa dia milaza fa apetraka amin'andriamatoa président de république ny fahendrena momba zany fampetona azy amin'ny asan'izany tsy misy mihitsy andraikitra azo ny président de république atao mikasika ny famisorana premier ministre satria na ny article faha-enimpolo araka ny voalaza n'ilay amena ara-pahasalamana aza amena moa zany situation d'exception tena voalaza ny lalàna fa tsika mbola tsy namoaka lalàna kanika zany mikasika ny atao hoe fahasalamana dia mbola vangavanga eo zany ny fandehan'ny fiainam-pirenena amin'izay raha zay fa mazava ny voalaza ny article paraky ambinipolo fa
ny président république io mitantana ny fiainan'ny firenena raha misy ny situation d'exception ary eo amin'ny article faharoambinipolo mitoy amin'izay ihany dia mazava fa tsy azon'ny président république mikitika ny article 54 alinéa 2 sy ny article 58 alinéa 1-2 mikasika indrindra ny raha mikasika ny primature noho izany dia hafahafa be ny fomba famalina andriamatoa premier ministre mikasika ny andraikitra izany hoe tsy fantatra andriamatoa premier ministre mihitsy zany inona no andraikiny ama premier ministre lehibe ny gouvernement azy dia eo no mahafaka ansaina hoe tahaka ny gouvernement na affaire courante fampandehanana fampidonana nda raha kobanandro amin'ny fiainan'ny firenena fotsiny be ity gouvernement izay tantanana andriamatoa Christian ity dia mampahatia ny tenin'andriamatoa Charles de Gaulle izay tafavelona tao frantsa rehefa vita ny ady lehibe faharoa mikasika ny hoe gouvernement des secrétaires généraux zany hoe tsy misy gouvernement zany fa secrétaires généraux no mikatana azy ary amin'ny kapahatapitra rehetra nataon'ny premier ministre teo dia fantatsika fa asana secrétaires généraux no nataon'ny premier ministre satria na andeha inona na hanao inona ny premier ministre dia ny zavatra ny tansainy teo dia raha kobanandro ny gouvernement zany tsy maintsy atao na tsy misy ministre reo dia ny secrétaires généraux no manao an'izany araky ny nambarako teo hoe gouvernement les secrétaires généraux dia fantatsika fa ny article 55 no lazain'ny premier ministre teo mikasika ny momba azy dia iny tsotra fa ny fampiarana ny programme de mise en œuvre dia moa zany mianga amin'ny programme général de l'état ary raha ny programme général de l'état no resantsika dia mbola mahavalalana ihany zany satria tsy fantatra tsony na PME, PEM io na PGE io na inona no zavatra atao mikasika an'izay gouvernement tantanandriamatoa Christian zay dia tsy mahagaga raha débousolé zany hoe fanina zany ity gouvernement ity ary ambarako amin'ny fomba entsotra hoe gouvernement poltron spectral zany ity gouvernement ity midika zany dia gouvernement saritahotra matoto ity gouvernement dia tantanan'andriamatoa Christian ity mahavarina ny fandehan'ny firenena amin'izany lafindavatra rehetra zany satria tena ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa efa mananika ny 6 tapitrisa amin'izao fotoana izao no tandondomondoza manoloana ny fiambakafakana izay ataon'ny gouvernement mitantana antsika amin'izao fotoana izao marina fa araky ny constitution dia ny article faharoa amby dimapolo no mametra ny raha mikasika ny président république sy ny gouvernement amin'ny ankapobeny satria raha tsy eo ny président république dia ny gouvernement no anisany mety isolo toerana ny président république dans sa collégialité ary rehefa tsy eo zany ny président sénat mazava loatra dia mahavarina ny tsy mba filazana zavatra mazava eo amin'ny fiainan'ny firenena hoe inona marina ny tena mampifamatotra anareo sy ny président république mifamaly ianareo zany misy zavatra tsy mety eo marina fa raha tsy mametra pilana andriamatoa Christian dia tsy misy zavatra azo atao mihitsy momba azy dia mijanona ho premier ministre lehibe ny gouvernement foana ny premier ministre Christian manoloana nyzany zavatra rehetra zany rehetra tsika no mahita ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara rehefa mijery amin'ny fomba fiasa faraparany izay nampiorokoditra moa tsika eto Madagasikara mbola mampiorokoditra ny firenena amin'izao fotoana izao dia fahinona sy ny fahitana ireo vahoaka any atsimo 1,300,000 izay tandondomondoza amin'izao fotoana izao manoloana ny ahitany miatra ny amin'ny faritra io ary mangony fotsiny ny coronavirus izay mbola tsy voafetanteraka ary Madagasikara no resary marina fa ny faritra androy zany rehefa tena jerenao amin'ny saina tony dia faritra anankiray tena madiniky ary ny mampalahelo amin'ny faritra androy io dia ny passation de service nataon'ny vaza tany amin'ny 1905
mbola hoentintsika manatantera-dara eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Marihako eto ho an'ny taranaka faramandimby fa ny faritra Andro io zany no faritra farany tsy voazanaka ny vazara tsy tamin'ny 1905 tamin'ny 5 vao voazanaka ny Beaufet ny vazaha io faritra Andro io. Ny antony dia vahoaka tena mateoteo ireo vahoaka ny any Andro ireo. Ireo vahoaka any Andro ireo fantatsika fa berceau ny fitenenana malagasy. Ny teny Tandroy no teny lata amin'ny fitenenana malagasy ary ny rasinina na ny foto-teny rehetra ny teny party eto Madagasikara miainga amin'ny fitenenana Tandroy io. Ary fantatsika fa rehefa latsaka teo am-pelantanan'ny vazaha zany ny faritra Androy noho ny firaisana tsokombakomba nataon'ilay botanista frantsay tamin'izany fotoana izany. Les botanistes français lazakeo ny anarany hoe Andriamatoa Perrier de la Bâtie izay napiditra andreo Cosny, izany hoe fanday marobe nandravarava ny raketa tany amin'ny faritra Andro iny satria nataon'ny Tandroy fitaovam-piadiana ny raketa novoleny raketa matilo na mihitsy ny manodidina ny tanàna rehetra tany amin'ny faritra Andro iny dia tsy tafiditra mihitsy ny frantsay tamin'ny 1905 tanonona ampidirana ny Cosny izay fanday zany nandravarava ny raketa tany Andro io dia potika tsy misy ny raketa tamin'izany fotoan'izany ary niteraka ny atao hoe grande famille na voalohany tany amin'ny faritra Andro iny ny fihetsiky botaniste frantsay Perrier de la Bâtie dia fantatsika fa lavolefina ny Tandroy tamin'izany fotoan'izany. Lavolefina izy tamin'ny 1905 ary voatery naverina mihitsy ny général Galeny. Fantatsika fa ny général Galeny dia in-telo miditra teto Madagasikara nampangitany ary tamin'ny 1914 alohan'ny idirana tamin'ny ady lehibe voalohany dia fantatsika fa teraka tany Androy ny tolom-panafahana malagasy voalohany nataon'ny Sadiava 1911 hatramin'ny 1914 nanaovana zany Sadiava ary izany no mahatonga ny ray aman-dreny Jonina izay fantatsika fa melo lalana tamin'ny fandroana ny vazaha tamin'ny 1.7 satria izy nitolo iny natao tany atsimo nitatra nakatia akadin'olo sakay dia sodina sy avely amponga ny monjajonina ray aman-dreny tamin'izany fotoana izany nanodidina eo akadin'olo sakay io nandroaka ny créole la réunion nonona tany amin'ny paty iny dia nialy izy dia nanaraoroatra mibanga amin'ny alina fotsiny ny amiral dideratsiraka tamin'ny taona 17 nanao ny accord de coopération vaovao niainga tamin'ny acte nataony ny Atanoila monjajonina iny zany ny action rehetra tamin'izany fotoana izany. Dia ny fanjakana malagasy teoriana zany dia manaraka fotsiny ny passation de pouvoir nataon'ny frantsay hoe rehefa andifeny Madagasikara dia ny Tandroy aloha feheziny zay nge ny tena dikan'le raharaha teo ariny ary fantatsika fa io faritra Tandroy io zany dia manana kolotsaina manokana izy. Ny kolotsaina manokana ananan'izy ireo dia satria izy tsy mba jaune côte na hoe côte est na côte ouest fa izy dia jaune méridional izany hoe mifandray amin'ny atsimo sy ny mifandray amin'ny atsinanana sy andrefana izy ary io toetany any Andro io dia afakely io satria sady maîtrisena vezina zany tokony vezina ny ny varataza sy ny ady izay zany dia mangony fotsiny ilay vent austral zany na mitiko atiny izay rehefa tena masy be reo dia mivadika ho tiko amena io zany le miteraka ahitany any amin'ny faritra Andro io tiko amena io zany lay vent décessant izany hoe tena vent fort et décessant izany hoe zay andralovana io dia vaina avokoa karakaina dia mila fehezana zany voafehan'ny frantsay zany tany amin'ny 1930 tamin'ny fambolenan'ireny taretra nanaovana ny sizanina tany amin'ny faritra ary ny faritra Androy dia mora fehezina satria voadidina tanylonaka be dehibe izy ary voadidina renirano be dehibe fa saingy izao zany ilay
toetsaina ny fanovana tamin'ny vazaha fotsiny hoe mafiloa dia mila fehezina mafy dia mafy, izay zany no miteraka ity fahaizantsika mifehy ny faritra androy ity. Ary mampalahelo da ohatra ny président république misy gouvernement io dia manjary lasa mampiseho mangahazo sy raketa zany ny président république. Ny atao hoe mangahazo zany sy ny raketa dia filan'ny vahoaka any amina période de disette, any amin'ny fotoana tena mamay be, tena tsy ahitana mitsinjotsony eo amin'ny fomba ahitana zay arapaka zany, dia ny mangahazo sy ny raketa no jerena. Ary ny mangahazo fantatsika fa manerana ny Madagasikara dia tena voly fototra fohy be izay edrivana amin'ny mosary zany. Rehefa tonga mantsy any amin'ny faritra maro efa Madagasikara ny dahalo dia fanaritsika fa na mangahazo ara-tsikotehana, satria reny ny vatsy amin'ny amena amin'ny faritra maro. Atsatotsatoka fotsiny any anaty ala any reny mangahazo reny, rehefa lasa ny dahalo dia miverina ny boka satria takotra avokoa zany ny ombo, ny vary sy ny etsetra doran'ny olona ny tanàna. Dia mangahazo any anaty ala zany no mba fanefitra amin'ny tosika sy ny vatsy dia tokony hoentin'ny olona miaina amin'izany ankapobeny zany. Izay io faritra tandroy io. Ka raha miresaka mangahazo sy raketa any amin'ny faritra androy zany dia mampihomehy be izany zavatra zany, satria faritra anankiray tena mahafinaritra io androy io. Na le format cloche zany ohatran'ny pozina lakolosy mantsy io androy io, ary ny tendrony farany atsimon'io androy io zany fokapona be tanty na tanjon'ny vohimena na Cap Sainte-Marie, araky ny famaritana azy amin'izao fotoana izao dia eo manomboka ilay plateau continental sud. Ary fantatsika fa ny renirano iray lehibe indrindra lava indrindra eto Madagasikara ny Onla zany, izay sady mivarina any amin'ny Océan Indien no mivarina any amin'ny canal de Mozambique, dia le mivarina ao amin'ny canal de Mozambique zany no akaiky indrindra n'ilay faritra androy io dia io zany tsy mba misy delta. Ny atao hoe delta zany dia faritra anankiray ny betro zany hoe ny atsanga rehetra vaty voatany ety zany dia mitambatra eo amin'ilay embouchure na fifangaroan'ny ranomasina sy ny ranomamy dia iny zany natao hoe delta. Tsy misy delta zany eo amin'io le faritra Onla io, fa avy hatrany dia mivarina any anatin'ny ranomasina ny rano avaty ny ranomamy zany. Ny dikan'izay efa misy manomboka eo zany le camion izay miditra makany amin'ny plateau continental sud izay faritra ranomasina Madagasikara. Efa lasa sinoa izy amin'izao fotoana izao ny fikarakarana azy raha nefa fanambaratsika teto hatramin'izay. Zany le teto zany no ilaina tokony mba fantatry ny vahoaka malagasy ahafantarany fa misy mpitondra izy. Ampanina ohatran'izay ny fanjakana satria lasa gouvernement des secrétaires généraux zany no mitsangana, dia fantatsika fa mety ampy amina zavatra rendrarendra ny toetsaina vahoaka malagasy dia faly ny vahoaka malagasy amin'le resaka marité gasiko izay nahazo devosy tany Frantsa araky nambarany namana heritsika teo. Fantatsika fa fanaova pasapa io, fantatsika fa mbanambaratsika teto tamin'ny tapabolana lasa, fa rehefa ampanina ny gouvernement dia mijery antsapazana ny toetsaina na ny opinion malagasy dia mitsampy tamin'ny pazapa izy tamin'izany fotoana zany. Dia fanambarako tamin'izany hoe rehefa ampanina otr'izay dia misy olona karazany Lily sy Christian no hitondra fanjakana, dia Rajoelina moa zany no mitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany tao anatin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2019. Dia mitohy ny fiainan'ny amin'izao fotoana izao, ary aoka tsy ho diso intsony isika manoloana an'izany raha zany. Be dehibe ny zavatra azo resahany eto Madagasikara, na olan'ireo avokoa azy ny volamena rehetra eto Madagasikara, na olan'ireo avokoa azy ny arena rehetra eto Madagasikara, dia milaza amintsika. Ary samba milokaloka zany amina expérience politika sy journalistika izay ananako fa velona ty Madagasikara ty.
reo nosy maty eo ty raha reo faridranomasina maty eo ty manomboka any akapogambra midina makaty amin'io faritra alo resantsika io a de mahafinaritra zany rangaha ary inona fotsiny ara nividianantsika eto Antananarivo sy niraka ny renivohim-paritany katikata to mba handijery an'izany anamasaka an'izany zany atao hoe ilona saba zany iny any amin'ny patinika mahafinaritra zany ilona anakao zany tompoko zay ny président de république moa avy nitsika tany tao anatin'izao covid-19 zao a efa niresantsika teto amin'ny fandarana Miara Manonja ty zany mahafinaritra ngesany ilona anakao zany tsy misy ny définition ataon'ilay mpanitatra fizahantany eran'izao tontolo zao momba n'ity faritra atsimity amin'ny ilona anakao dia zao misy hoe sans pareil zany hoe tsy roa amantany tsy misy ohatran'io eto ambonin'ny tany any amin'iny faritra lefa faritra mitendry Madagasikara avaraty no transaiko ohatra ny mairema ny bebe sakalava ny le ville radama ny anjajavy ny sisa mandrapiodina ty amin'ny faritra ty tonga any amin'iny be d'Anton Gilles iny fantatsika fa zavatra maty eo ty zany asaingo zao ny programme général de l'État tsy mifanaraka amin'izany de tsy misy zavatra taterahan'le premier ministre ao anatin'le programme de mise en œuvre de eo zany tsika nosanganena eo amin'izany fomba fanarahana ny fiainan'ny firenena zany androzy ny resako zay sy ny manodididina io raha io ka inona moa tokony ho problème raha ohatra ka misy évaporation humaine any amin'ny faritra androy iny de zay mihitsy ngely mahatandroy amin'ny atandroy io zavatra misy eo amin'io fa saingy zao tsy misy soutien politique zay atao amin'izareo efa nanandrana ny gouvernement Antananarivo atao fibetsiranana tamin'ny république voalohany nanao ny fifihezana ny faritra be za misy rehefa manomboka ny désertification ary ny fifehezana ny atao hoe désertification dia tsy misy mahay ohatry ny Israely aminy zany hoe nahafantatra ny tokony atsampazana zany ny gouvernement Antananarivo fitsiranana tamin'izany fotoana zany ary raha iny faritra atsimo nosy iny raha ohatra ka navelan'ny frantsay tanteraka satria mafiloa reo le antandroy ireo dia fantatsika fa tokony misy ny programme de solution d'urgence tamin'izany fotoana zany le fambolena taretra ny fambolena taretra ny ka fisakanana n'ilay dikonameny zay mitondra rivotra maniry sady manamaina tany ary tsika sady tsy manao no tsy mitondra solution tsy miketrika manoloana ny zavatra misy ny désalinisation zany ake kapokan'ny Israely zany voasariny bezange ka nanjary nandava-taona nisy tany amin'ny faritra Morondava ary Morondava sy androy zany rehefa jerentsika dia faritra anankiray tokony ifameno tak'izany ihany koa io le trofo bar eo amin'ny tendrony avaratry ny cloche ny région an'Androy io sy ilan'ny Rovombe manakaikikaiky ny région an'Anosiny zany de mijery fotsiny moa tsika amin'izany lafiny zay zany satria tsy manana mahidy azy ny mpitondra eto Madagasikara fa manaraka ambokony fotsiny ny passation ny fanaovan'ny vazaha ny fanaovana tamin'ny vazaha de zay zany eo zany ny fomba fitantanana fiainana azany koa ny resaka ataoko amin'izao marain'izao a fa dia misy ho tsakotsakotsika zay a zay nkely fantatro tamin'izao marain'izao fa dia averika any aminareo ny fitenenana soratatoa akasitratsika ny namana Zokobe Ndrenjato tamin'izay fanikevitra mafinaritra izay ary tena enrichi moa zany tsika rehefa avy mieno an'izany resaka zay ataon'izay manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandarana Miara Manonja izao ary manokopakopa tanana ho antsika rehetra zay any amin'izay toerana afahantsika manaraka an'izao fandarana izao eto dia tsy maintsy miteny foana isika manoloana ny fahafatesany olona na havana na namana natapaka na olo-pantatra manoloana zany aretina covid-19 zany na dia eo ary ny filazana fa miena zany
tahan'ny olona voan'izany aretina zany a dia mbola fantatritsika fa mbola mamono izy ary mandavo olona maro ihany koa. Miondrika tanteraka ampanajana eo anatrehan'ny fianakavian'ireo lavon'izany aretina izany tsika rehetra ary manonona ny teny fampiononana ho an'ny rehetra ary teny fampahirezana ihany koa satria na dia olona manam-pinoana sy kristiana ary tsika rehetra dia malahelo foana zany rehefa tonga zany fisarahana amatany zany. Anisan'izany lavon'izany aretina zany ny olona izay fantatritsika fa nanananina izy azy teto amin'ity firenena ity dia tsy izy zany fa ny ministra Radavidson Andreparany. Namana izy, tapaka izy ary nisy ihany koa sehatra izay nirahana tamin'ny fotoan'androny tao anatin'ny sehatry ny fivondronana laika ao anatin'ny Afrika. Nanana ny anjara toerana izy teto amin'ny firenena satria efa ministra ny tenany, ministra ny vola dia avy eo ministra ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fotoan'andro ny Filoha Ravalomanana. Nanana ny traikefana izy ary nanana zany fahaizana zany indrindra fa ny fahaizana amin'ny lafiny ara-toekarena kanefa nanana traikefa ihany koa izy tamin'ny lafiny maro. Nanana ny toerana nisy azy izy tamin'izany resaka politika zany ary tompon'andraikitra lehibe antoko politika ny FFF izy. Mbola maro ny adidy sy andraikitra miandry azy kanefa moa izay no fandaharana dia eketsika zanak'olombelona zany. Manatitra ny fampahirezana ho an'ny vady aman-janany sy ny ankohonany zany ny fianakaviany fa isika rehetra ihany koa izay nalala azy. Eo anatin'izay ihany koa dia mampahera an'ireo olona mbola mitsabo-tena isika hatramintsika amin'ny teny izao satria tsy moramora ny tsabo-tena na dia araka ny tenena hoe niena efa hita hoe nomboka niena ny olona marary amin'izao fotoana izao dia mbola maro ny marary mitsabo-tena ary andalam-pasitranana ny sasany mbola miady mafy. Mankaherin'ny tsiraray ary indrindrandrindra koa ianareo mitsabo ianareo fiankonany reny olona marareny dia ampahirezana ihany koa ary tsika tsy mitsahatra midera sy makalaza an'izany tompo Andriamanitra zany satria mbola nomeny fotoan'andro tsika nafahatsika manao an'izao fandarana izao ary afahantsika ihany koa miantso ny anarany sy mifampahery amin'ny zavatra rehetra. Taoriana izay fandraisana anjara izay niraisin'ny namana Zokobe Ndrenjato izay sy ny namana Erika dia hitondra ny anjara biriko ny tenako. Firy andro kely vitsivitsy izay no tsy nahitanareo anay no ny antony maro samihafa izay efa fantatra ihany satria maro ny andraikitra sy adidy iantsoroana ihany koa. Androany dia vaovao no anomboako ny fandraisako fitenenana moa satria ao anatin'ny fotoana toy izao aorianany fitsangan'ny aretina ndre ny pandémie tamin'ny 2020 reny ary ao anatin'izao valanaretina 2021 zao dia sambany no misy fivoriana lehibe izay atao any Paris any France resaka conférence de Paris moa zany sur le financement des économies africaines zany hoe mikasika ny fitantanam-bola ny famatsim-bola ho an'ny firenena ho an'ny toekarena afrikana. Zany fivoriana zany conférence de Paris zany dia manomboka androany sy rapitso 17 sy 18 mai. Ny zavatra manetra ny saina voalohany dia resaka Afrika no resahana dia mba lina ny tena mahafantatra hoe iza daholo moa zany le firenena natsoina satria misy filoham-pirenena na lehibe na chef d'état na tompon'andraikitra ambony ny firenena afrikana izay tonga any Paris. Anisan'izany ohatra ao anatin'izany conférence de Paris izay lazaiko hoe sambany voanisan'izay fivoriana izay taoriana ny ty valanaretina Covid-19 ty, taoriana ny pandémie ny Covid-19 ty no sin'izany conférence internationale mikasika ny économie africaine zany, financement de l'économie africaine. Reo firenena izay tonga solotena any Paris any amin'ny renivohitra ny firenena frantsay moa zany dia lolarana amin'izany ny filohan'ny Rwanda i Paul Kagame, any ihany koa ny filohan'ny Burkina Faso, Mauritanie, Mozambique, Angola, Togo, République démocratique de Congo, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, Égypte, Éthiopie ary Mali. Eo amin'ny ary tafiditra any koa ny prime ministre soudanais. Eo amin'ny roapolo eo
ny filoam-pirenena tonga any amin'izany conférence sur le financement de l'économie africaine zany no tonga any à Paris. Ny hitantsika moa zany dia satria resaka économie le izy dia Madagasikara tsy mba anisan'le voantso any. Asa tsika rehetra samy manontany tena hoe maninona tsy mba anisany. Zany olona filoam-pirenena sy prime ministre zany tonga vatana any Frantsa, fa mbola misy ihany koa maro ireo mandray anjara amin'ny alalan'ny visioconférence ary tafiditra ao anatin'izany ny lehibe ny président ny commission union africaine, ny président MBAD, ny DG ny FMI, ny ao anatin'izany koa ny SFI, ny société financière internationale, any ihany koa ao anatin'izay anao visioconférence zay no OMC sy ireo tompon'andraikitra ambony politika zay ohatra hoe ny chancelière Merkel, ny présidente ny Tanzanie, vehivavy moa ny président ny filoam-pirenena tanzaniana dia ao anaty anisan'ny resaka koa ny président ny Kenya, i Kenyatta. Ao anatin'izany koa ny prime ministre espagnol, portugais sy ny sisa. Ny États-Unis moa zany dia anisan'ny resaka koa ny secrétaire d'État au trésor, ny Afrique du Sud mbola miandry ihany koa izy le olona zay teny eo satria raha tokony ho izy dia ny filoam-pirenena ny Afrique du Sud ihany koa no andray anjara amin'ny visioconférence. Maro zany ao anatin'izany olona rehetra zany ao anatin'izany ihany koa sy ny tiana tenenina ao anatin'izany mamaky an'izany anaran'olona marobe dia Madagasikara tsy hita tableau. Financement des économies africaines no resahana, Madagasikara tsy ao anatiny. Kanefa itsika dia mireharentsika fa mahay mitondra, mahay mifandray amin'ny any ivelany any. Zao nahitantsika fa tsy kotytsika ary matoa zany moa zany misy fiteny malagasy hoe ny omby mahitsy le lafiny namany. Ngamba tsy izay no ndraisantsika anazy fa ny tsy fahaizana manararoatra na ny hoe manararoatra ny opportunité amin'ireny fivoriana iraisam-pirenena toy ireny no ahitana fa mahafehy ny fitondram-panjakana ary mahafehy an'izany fifandraisana iraisam-pirenena zany. Zava-dehibe loatra zany satria taorianan'ireny valanaretina tamin'ny 2024 ary mbola tsy tapitra zany valanaretina zany amin'ny 2024 ity no ahafahana manao négociation mba mijery lalana hoe ahoana no amatsiana sy anarenana ny toe-karena rehefa aoriana ny crise ngeza be izay miatra ny firenena toy izao ary miatra ny eran'izao tontolo izao. Disotritsika ary tena tsy hita tableau. Zay no message tiako ampitaina androany. Asa ina no tenen'le fitondram-panjakana ao anatin'izay fa ny atsika ny filoam-pirenena dia mbola lany andro miady mangazo any atsimo, makasary anaty raketa, mitokana galodrome, kianja fampidina koa, lasa mitsena an'ireny bouteille d'oxygène 2 reny, mitsena concentrateur d'oxygène 2 fa tsy mitsena an'ireny vaccine 250 000 doses reny. Zay ao anatin'ny initiative COVAX zay arahana amin'ireo sampana iraisam-pirenena rehetra. Tsapantsika amin'izany hoe ahoana moa zany le toe-tsainy ny filoam-pirenena mitantana an'ity firenena ity fa manary opportunité, tsy mahay manararoatra opportunité, tsy mahay manararoatra zavatra ohatr' zany. Dia izy ve moa tsy afantatra hoe misy an'izany conférence de financement des économies africaines zany androany sy rapitso 17 mai 18 mai, tsy zavatra nitapohany io ka hoe za tsy afaka nitsena le vaccine androany fa nanao mission tany atsimo, tsy izay le izy fa fanomanana ny lehibe zavatra ohatr' zany dia tsy mba nisy nahita lalana ve na ny ministre ny affaires étrangères na ny olona reny conseiller politique amin'ny resaka affaires étrangères na ny relations internationales, tsy misy manana zany traikefa zany ve tsy mba misy afaka manampy anazy fa ny ivelany any. Reny nge tsy mila hoe mahazo invitation fotsiny dia miandro hoe atsika tsy invité dia tsy makany fa mila mihetsiketsika ary mikarokaroka. Izay indray aloha dia kapoaka ny filoravalomanana zay tsy mirate opportunité zany izy raha vao resaka hoe toe-karena malagasy financement ahafahany mampiasa an'izany vola zany eto amin'ity firenena ity. Mila mianatra aminy mihitsy raha zavatra ohatr' zany fa dia taraiky be dia taraiky be zany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao. Itsika nefa ny resaka fa omaly na samina eno ary tamin'herintaona na eno an'ilay filoam-pirenena fa dia hoe anao plan Marshall zay tsy tanteraka mandraky ity ny androany. Rehefa anao an'izany hoe plan Marshall zany dia miaraka amin'ny vola zany
fa tsy hoe sorabola any anaty taratasy ihany fotsiny fa misy plan d'action miaraka amin'izany rehetra zany ary fantatra hoe zao ny zavatra ho atao. Ny teny ny filoham-pirenena tamin'ny herintaona hoe anao plan marshal anarenana ny toe-karena izay taoriana ny crise sanitaire tamin'ny 2020 reny. Amintsika miteny zao dia gaga, tena gaga eto kosa aloha za dia tena mbola iresaka ny zavatra kabariny Prime Ministre omaly fa dia variana mihitsy hoe fa dia naka volony tany koa le Prime Ministre lasa ny tiany oeraoera ny filoham-pirenena ary saina nanao mialatsiny amin'ilay fomba fitenenena lasaina nanao bloky dia namerina ny zavatra nyteneniny filoham-pirenena sy nanasoaso miborosy ny kirarony tsy zany no nilananao Prime Ministre fa mijoro maha-père Prime Ministre anao ary nafatarana anao ke nanana ny toerana nisy anao niasa tao amin'ny BIT zany olona ny anao zany ministra zany tamin'ny fotoanandro ny Flora Valomanana ihany koa nanana n'izany traikefa zany fa mampalahelo fa lasa misolelaka n'ilay filoham-pirenena koa ankehitriny asa tsy fantatra loatra hoe inona ny mahatonga zany. Mbola vaovao anatin'ny zavatra resantsika ihany koa ny resaka vaksiny. Ny resaka vaksiny dia tsika tsisy tsy malala ihany koa tamin'ny herintaona fa ny première dame ny vadin'ny filoham-pirenena ankehitriny dia maraine n'izany resaka fanaovam-vaksiny zany eto Madagasikara. Hatramintsika miteny zao dia tsy nahenoantsika feo izy na dia kely ary mikasika an'izany fanaovana vaksiny zany. Izy no tokony anentana ny olona, anisan'ny olona tokony anentana an'izany fanaovana vaksiny sy ny zavatra soa azo avy amin'izany fanaovana vaksiny zany. Satria ny vadiny moa zany ny filoham-pirenena efa marisarisa tsy tainao an'izany vaksiny zany fa ny terena ary nisy pression internationale natonga anazy nanaiky tsy fidiny ny initiative COVAX iny ary natonga ny fitarazoan'ny fanaovana procédure d'inscription tao anatin'ilay initiative COVAX iny. Hatramintsika miteny zao ny vaksiny efa tonga eto toerana raha tsy afaka ilay filoham-pirenena fa mbola lasa niady mangazo tany atsimo dia mba nisy olona mba mendrika afaka nandeha teny amin'izany fitsenana zany vaksiny 250 000 doses zany. Fa ny ministre fahasalamana moa zany no teny dia zay no heveriny fitondram-panjakana fa mety nga fa ho antsika rehetra moa zany resaka vaksiny io dia tsy maintsy mbola ho resantsika ihany koa. Vaovao anankiray ihany koa tsy maintsy ifampizarantsika dia anomboka ny fiotazana ny lavanilitsika maitso lavanina maitso moa zany manomboka amin'ny 20 May araky ny fanapa-kevitra izay nataony tao anaty gouvernement na ministre ny varotra moa zany. Ny tao-piotazana an'izany lavanilina zany amin'ity taona raiky amby 20 sy 20 zany anomboka zany fa ny zavatra manaitra ao anatin'izay moa zany dia le hoe noferana ho 75 000 ariary ny vidin'ny kilaon'ny lavanilina maitso. Dia ho anareo rehetra amin'ny toerana rehetra zay faritra rehetra mambola izany lavanilina zany sy miantehitra amin'izany fanondranana sy famokarana sy fanondranana zany lavanilina zany dia fantatray ary azonay zany tepitepitsaina zany alahelo ary zany hoe marary zany hoe lavanilina zay no iverina fa ianteherana dia zay no vidiny zay noferany fitondram-panjakana zay milaza vao hoe nirahana tamin'ny reo mpamokatra n'izany lavanilina zany. Na zany na tsy zany dia mandeha foana aloha ny fiainantsika rehetra fa ao anatin'izay dia nisy fampanantenana maro zay natao tamin'io resaka lavanilina reo zay natao tamin'ireny fotoana natao ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny fotoana nanaovana an'ireny fampielezan-kevitra reny fa dia hoe ho ampiakariny vidiny lavanilina ataony zao déception na inona moa zany fomba fitenena azy hoe fadisom-panantenana ho an'ny mpamokatra sy mpanondrana lavanilina zany no azony. Ary sa mahafantatra tsika fa tsisy tsy nimenomena ianareo tany amin'ireny faritra rehetra reny fa kory atao izay ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana dia samy miara mizaka ary samy mieritreritra ihany koa ahoana no atao amin'ny manaraka fa tsy vitan'ity oeraoera sy fampanantenana pokaty toy izany. Zavatra anankiroa ny tena zavatra ho resahako androany mikasika ny kabarin'ny Prime Ministre zay nataon'ny Prime Ministre omaly. Araky ny teneniko tao iaho sady io za hoe variana mijery an'ilay Prime Ministre hoe inona ary no nataony'ity Prime Ministre ity zaho indray dia tsy anisan'le anakina aminazy
amin'ny resaka hoe tsy fafehezany teny gasy na ny tsy fafehezany teny eto ampovoantany na ny malagasy ofisialy zay fomba fitenenana anazy tsy hany ny olana fa ny tsy fafehezany an'le sujet zay resahana. Lasa ny toerana loatra le ina moa zany fandokafana an'le filoham-pirenena de lasa very tao anatin'izay le hevitra rehetra zay netiny, ary ny impression zay hita zavatra tsapa tamin'ny prime ministre Omaly de ohatrany tsy niomana izy tamin'iny fandarana Omaly reny, ohatrany olona vao nitapohana hoe anao ny fandarana iny satria na ny fanontaniana zay napetraka raha minotsika fa zavatra tsy en direct iny fa mise en boîte, na ny fanontaniana napetraka raha nge fa fantany meloa fa tsy nanana le valiteny teo ambany masony. Ambany masony moa valiteny fa ny vakiny tena hoe namaky izy fa hoe tsy maîtriseny, fa le tsy mba nanana korina dia antotanisa farany kely ara zany resaka nanontaniana ny nanontaniana mpanao gazety zany. Reny ny zavatra mahavariana. Prime ministre zany dia natao isolo ny gouvernement, ary ny ministra rehetra dia raha ny tokony ho izy dia ireo no namehany donné rehetra zay ny ilain'ny prime ministre afahany sy nafahany mamaly ny fanontaniana rehetra ary mamehany information rehetra amin'le vahoaka zay miandry anazy. Fa gaga fotsiny inona ry te ataon'ity prime ministre ty fa be de be namanafa no moa sangisangy zaritena no hoe raha nasiana M teo alohan'le de samy mamatrika inona le zavatra nytenenina tao. Fa le zavatra tenenina za hoe raha ny forme aloha de hita hoe fa naninona le prime ministre no nanao toy ireny ary maninona ny lasa misolelaka toy ireny. Manasoaso an'le filoham-pirenena, manasoaso an'le zavatra tsy marina ary lasa mavandivandy, lasa manabarabara an'le olona nanao an'izao. Rehefa aveo tsika hieno ny apahany teny zay nataon'ny prime ministre mba tsy tenenana hoe zao no tenen'io fa maître hianatra io de manakina fotsiny. Aleo tsika hiara-ianao an'izay dia manohany famakafakana rehefa aveo. Aleo ary tsika aloha mihaino an'izay de samy miaraka mihaino tsika hoe inona tahana tamin'ny Omaly iny. Zay na ombienombeny fa ny fanaovana vaksiny dia misy lamina apetraka. Fantatrareo fa 250 000 doses ny vaksiny zay tonga amin'izao fotoana zao. Rehefa nifandinika ny ministère misahana ny fahasalamam-bahoaka sy ny Académie nationale de la médecine eto Madagasikara, ny ANAMEM zany dia efa nambara tsika iza no tokony sitraka voalohany ny zany vaksiny zany. Ny sitraka voalohany azy raha averina kely dia ny mpiasa ny fahasalamana. Ny faharoa dia ny olona zay azo klasina hoe marefo ara-pahasalamana satria misy aretina mitaiza. Ny fahatelo dia ny zokiolona mihoatra ny 70 taona, zay no anisany ihany koa tokony sitraka. Ary ny fahaefatra dia ny mpitandro filaminana sy ireo zay manana asa art social mifandray BDB amin'ny olona, anatin'izany koa ny olona zay zoky olona koa zany. Zay zany no tokony sitraka ny izao andiny voalohany amin'ny vaksiny zao. Isika dia manaja an'izany fipitra zay fanarana zany. Ny mpitondra fanjakana dia efa tenenao teo tsy miamboadidy mahakasika an'izany. Zay no natonga ny ndreo ministre ny fahasalamam-bahoaka sy ny secrétaire mpanjakana misahana ny gendarmerie satria mpiasa fahasalamana hitantsika ihany koa fa anaty mpitandro filaminana dia efa nampiseho an'izany fanaovana vaksiny zany. Ny mpitondra fanjakana dia misy moa ny teny vahiny hoe nous sommes là pour servir
et non pour nous servir. Zany hoe isika dia natao anompo ny pretan-drazana sy ny voaka malagasy. Ary izay no antony itenenana fa tsy maintsy manaja ny fitsipika sy ny fipetranapetraka zany atsika. Ny tenako manokana satria izay moa no fanontaniana faharoa ambadiky ilay napetraka ao dia rehefa tafiditra anatin'izay fipetra zay ny tenako dia mandray nandraikitra mahakasika an'izany tenako. Amin'izao fotoana zao mbola tsy ao anatin'izany isika ary mbola betsaka malagasy manana faniriana tia atao vaksiny kanefa kosa misy lamina efa napetraka tokony manaja an'izany isika ary indrindraindrindra mitondra fanjakana ihany koa. Dia tsy maintsy isy ihany ny fotoana zay alefy azy ary ho voafehy tanteraka zany na ny eran-tany zany na eto Madagasikara ihany koa. Zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao manao reny programan'asa maro reny. Ao anatin'izany hijerena manokana ny famoronana asa, ny fampananasa ny tanora. Efa voalazany Andriamatoa Filoha Republika tamin'ny taondasa fa miditra ao anatin'ny fanatanterahana ny plan Marshall atsika. Ny dikan'izany plan Marshall zany dia ny ezaka manokana ataotsika amin'ny fanamboarantsika fotodrafitrasa fototra. Anatin'izany ny sekoly, anatin'izany ny hôpitaly. Amin'izao fotoana zao centre hospitalier du district anankitelo ambin'ny folo no ataotsika eranosy. Fa akaikaiky ny ataoko hoe roanjato satria any amin'ny telo amby sivifolo amby zato ny CSB zay ataotsika. Reny rehetrarehetra reny dia miteraka asa izy reny ary miteraka ataoko hoe fiarina ihany koa amin'ny reny orinasa zay misitraka ny fanaovana an'ireny fotodrafitrasa fototra reny. Manamboatra ny tao-drano atsika eran'ny Madagasikara, manamboatra ihany koa lakan-drano. Zay rehetrarehetra zay dia itsodovantsika ihany koa ny tantsaha zay mivelona ao anatin'ny fiarina eo amin'ny lafin'ny fambolena, ny fiompiana sy ny jono. Manao fotodrafitrasa maro atsika, manao lalana atsika eran'ny Madagasikara, betsaka ny malagasy misitraka an'izany asa zany satria asa ho an'ny malagasy zany amin'izao fotoana tsarotra amin'izao fotoana zao. Zay no antony nanaovantsika reny stade mihoatra ny telopolo eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao, ny gymnase. Zay rehetrarehetra zay dia asa foronina ho an'ny malagasy, orinasa malagasy na dia fotoan-tsarotra dia afaka mivelona satria orinasa zay manao an'ireny asa reny. Anatin'izany ezaka rehetrarehetra zany no ilazako aminareo fa tsy ny amin'izao fotsiny no jerena fa mijery ny fanoizana ny ezakatsika amin'ny taona maro satria manana ny ambition tsika mba ho firenena mba azo lazaina mba manana maizy azy ary reny malagasy manontolo zany firenena malagasy Madagasikara zay mivoatra zay. Anisany drafitra efa narositsika ary fa mandeha amin'izao fotoana zao ihany koa ny fanatsaratsika ny setra ny fiarina eto amintsika. Itsondrovantsika manokana ny tanora, ny vehivavy ary jerena manokana ny orinasa na indostria madinika na bitika aza na salatsalana eto Madagasikara. Misy ny programan'asa fiarina zay rehetrarehetra zay rahantsika mijery ny fomba ahafahantsika mijery an'izay hoe ahoana no ahafahan'ny orinasa malagasy na tanora malagasy miditra ao anatin'ny setra fiarina. Ao anatin'izany ihany koa no efa jerentsika hatranatrany ny mahakasika ihany koa ny ataoko hoe ny fananganana orinasa vaventy na eo amin'ny lafin'ny fanodinana akora misy eto amintsika. Ao anatin'izany ny mahakasika ny ara-pahasalamana, ny pharmacie, resaka pharmaceutique zany dia anisan'ny nanaovantsika ezaka zany. Nanangana ny fahamalagasy atsika ary ny faniritsika dia misy fampiasana vola maro amin'ny tsy miangina ihany koa amin'izay siam-piarina ohatran'izay.
anatin'izany ihany koa ny ataontsika hoe ny fananganan'orinasa eo amin'ny fanodinana ny fary ho siramamy amin'ny faritra maro eto amintsika ary io fandininana mahakasika ny fananganana orinasa goavana eo amin'ny sehatra ny simenitra ihany koa tsika eto Madagasikara ny sehatra ny fizantany manokana efa misy programme anasa amin'izao fotoana zao manampy ny sehatra ny fizantany misy programme amin'izao fotoana zao mba ahafahany zay sehatra zay misitraka vola avy fidram-panjakana amin'ny alalan'ny vola zay indramitsika ihany koa amin'izay fananganana orinasa na hoe fanampiana orinasa eto Madagasikara amin'izany sehatra fizantany zany be dia be ny mpiasa amin'ireny orinasa reny misitraka amin'izao fotoana tenentsika zao fiofanana maro mba ahafahantsika mijery sady rehefa misokatra ny sidina avy any ivelany tonga mpizahantany dia efa afaka miodina ho tsaratsara kokoa zany sehatra fizahantany zany ny amin'ny lafiny ataoko hoe ny tantsaha manokana ny sehatra amin'ny tontolo ambanivohitra dia ezaka maro ataontsika efa voalazako teo ny fanamboarana lakandrano ny tohadrano maro isan-karazany eto amin'ny firenentsika ary indrindraindrindra ny fahafahantsika ihany koa manampy izy ireny amin'ny fanomezana masomboly eriny Madagasikara amin'izao fotoana zao ny Premier ministre dia oniboatendry ary nitendren'ny filohan'ny Republika rehefa nandalo ny fankatoavana avy ny maranisa eo amin'ny antenimierim-pirenena zay no andininy fa efatra amin'ny 50 ny lalam-panorenana antsika midika zany fa misy fandaminana arakasa mipetraka eo amin'ny filohan'ny Republika sy ny Premier ministre zay fandaminana arakasa zay dia samby manao ny asa saniny izy roa ary ny tenako dia afa-panambara mazava avoaka malagasy mba tsy andera ny tsao sy ny lainga maro samihafa tsy misy olana na dia kely aza eo amin'ny tenako sy ny filohan'ny Republika tsapako eo amin'ny filohan'ny Republika zany fitiavana tanindrazana sy fitiavana famarinana zany ary zay ihany koa no mba tonga amin'ny tenako manampy azy eo amin'ny fitantanan'ny firenena amin'izao fotoana zao zavatra tsotra dia tsotra mihitsy ny zavanisy tamin'ny asabotsy farany teo zay natongavany vaksiny teto amintsika fantatrareo fa ny filoham-pirenena dia nanao fitsidina ny faritra izy nanomboka tamin'ny lakamisy raha tsy diso ny fitadidiko tamin'ny herinandro lasa iny dia nanomboka nitsidika izy hitantsika daholo fa tany vakinankaratra izy tany Antsirabe izy tany Fianarantsoa izy mijery ny fanampiana ny havana rehetrarehetra tany Tsimonosy izy tany Amboasara Atsimo izy tany Tolagnaro izy zay ny mahakasika ny filohan'ny Republika ataoko fa mazava misy fandaminana mahakasika an'izay ary ny raram-pirenena dia azo ifanampiana ny eo anivon'ny fidram-panjakana ny fanaovana an'izany ny tenako manokana dia tsy tetantoerana ihany koa ny tenako fantatrareo fa nijery manokana ny zavanisy tany Nosy-be zay anisany ataoko hoe tanàna sy faritra inavaratra iny zay mahita fiantraikany miainany fiantraikany izao vandaretina zao satria tsy misy mpizahatany ary tsy maintsy entina ihany koa ny fanampiana tany amin'ny faritra iny zay entsika teo zay ny ampahany tamin'ny kabary zay nataon'ny Prime Ministre omaly ny zavatra tiana tenena ao anatin'izay moa zany dia araka ny tenena hoe ohatrany tsisy fanomanana ny fandarana zay nataon'ny Prime Ministre na dia nisy taratasy ary atao ambany masony dia
sahirana izy a namaly ny fantaniana zay efa nevena fa fantaniana efa voaomana ary ny fanarahana no napetrak'ilay mpanao gazety. Ny hita aloha na dia zanaty zany ara dia hoe prime ministre hatranon'izay kosa dia ponctuel foana rehefa miteny hoe am'valo dia am'valo. Iny zany dia voan'ny lavitra be mihitsy ny filoham-pirenena amin'iny resaka ponctualité iny. Fa rehefa miditra amin'ilay forme sy fond zavatra resana amin'izay a dia variana ianao satria tsy maîtriser ny sujet ary tsy ao aminazy le données nefa ny premier ministre zany dia manana obligation mameny isa sy ny vaovao marina amin'ny alalan'ireo ministre rehetra izay fehezindreo. Ny fantaniana zany dia hoe ireo ministre rehetra izay fehezin'ny premier ministre ireo hoe dia voafeny sa tsy voafeny ary anisany nanampy anazy sa tsy nanampy anazy tamin'ny fanomezana an'ireo information na ny renseignement na ny statistique izay ilainy a ary tokony ampitaina amin'ilay vahoaka malagasy a izay miandry izany. Anisan'izany zavatra tsy voavaly ny premier ministre enontsika zany dia tsy namaly tsy voavaly mihitsy raha nantaniana ilay mpanao gazety hoe firy ny olona vita vaksiny hatramintsika miteny izao. Raha nanomboka tamin'ny Alatsinainy teo tamin'ny herin'ny androany ny olona natao vaksiny a dia tsy nanana chiffre izy na dia ray ary na dia 1 tsy nanana chiffre izy afaka nomena hoe efa nisy olona zao no nanao vaksiny a zao ny isan'ny olona mpiasa amin'ny fahasalamana nanao vaksiny tariananina satria misy toerana maromaro anaovana an'ireo vaksiny ireo. Tsy nanana valiteny izy mikasika ny fomba fizarana ny vaksiny 250 000 doses io. Tsy nanana valiteny izy mikasika fomba ny anaovana an'izany vaksiny ny hoe anao première injection zany dia rovina no isiny le deuxième injection. Zany no nandrasan'le vahoaka satria fantatritsika fa ny resaka vaksiny mbola resantsika ny zavatra voalazan'le ministre ny serasera tapaizana fa anisany mampisalasala ary mampieritreritra ary mampanahy olona ny fihetsika ataon'le mpitondra fanjakana manoloana n'le vaksiny izay atao. Dia zay fantaniana zay no tsy voavaly ny prime ministre ary raha nantaniany le mpanao gazety izy hoe ianareo tsy mba nisany le nitsenan'ireo 250 000 doses teny ivato ireo dia valiteny tsotra ozy izy ny zavatra ny teneny dia nanao mission izahay ny filoham-pirenena lasa tany atsimo dia antenako nakany avaratra tany Anosy-be dia ireo tompon'andraikitra voalohany firenena ireo dia tsy nahalala fa niala tany ireo vaksine farana fatratra teto amin'ity firenena ity ary natonga resa be kanefa ara 2000 concentrateurs d'oxygène na 2000 bouteilles d'oxygène nanaovana oeraoera be tongavan'ny filoham-pirenena nanaovana fihetsiketsehana be teny Ivato. Ny dikan'izany natao tsinitsinina le vaksiny 250 000 doses ary voanaika manampitrotraka n'le aian'le vahoaka zay te hanao vaksiny. Ny mpanohitra dia anisan'le te hanao vaksiny mihitsy fa tsisy resaka lohatra eto aloha hoe ino ny anjaranareo na ahoana ny atao fa mbola resantsika ilay satria mila valiana ary mila mazava ihany koa ny zavatra resaka izay natao mpanohitra hatramin'izay ka hatramintsika amin'ny teny izao mikasika ny vaksiny io. Anisan'ny valiteny izay nahavariana ihany koa ny resahan'ny prime ministre hoe tao anatin'ny fisolelahana loatra tamin'ny amin'ny filoham-pirenena dia lasa natao mifangaro voraka ny valiteny izay nomena n'le mpanao gazety satria ny resaka izy hoe nisy ny plan Marshall izay natao nanomboka tamin'ny herintaona ary eo mpanaovana an'le plan Marshall tsika dia ny fitondram-panjakana tsy mijery fotsiny fa miasa dia ny tanosainy amin'izay hoe rehefa anao plan Marshall dia ao anatin'izany ny fanaovana sekoly ny fanaovana CSB izay miisa 193 telo amby 70 tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana hôpitaly tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana lakan-drano tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana ny mahavariana zany dia izao tamin'ny herintaontsika samy maheno daholo ary mbola afaka mijery ny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'izy nanao an'iny kabary hoe isy plan Marshall anao plan Marshall tamin'ny herintaona tamin'ny volana ora tsy diso izay nolazaina amin'iny ary nofidiana tao anatin'ny loi de finance rectificative hoe nisy 1043 milliards d'ariary izay entina anaovana amatsiana n'io plan Marshall io fa le drafitrasa sy ny foto-drafitrasa izay nandrasana tamin'io plan Marshall io nge dia hoe ahafahana manarana ny toe-karem-pirenena ataoriana ny reny valanaretina reny ary mbola tao anatin'ny valanaretina fa simba ny rafitra ara-toe-karena teto Madagasikara tsy afaka namokatra ary be dia be ny orinasa maty be dia be ny asa very ary betsaka ny olona very asa tao anatin'izay. Maro zany ny tokony
fandaranasa natao tao anatin'iny plan lazaina fa plan marshal iny zany plan marshal zany raha ohatra ka tamin'ny fotoana andro ny tany ivelany taoriana nyreny ady lehibe reny dia nentina nanarenana firenena, nentina nanaovana lalana, nentina nanaovana trano, nanaovana nyreny infrastructure rehetra zay ilain'ny firenena nanarenana firenena. Fa ny plan marshal zay lazain'ny filoham-pirenena ke anarenana ny toe-karena noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Dia lasa mifangaro voraka ho ia satria tsy haintsony le zavatra voalaza ny prime ministre na resaka PGE programme général de l'État na resaka IEM na PEM na resaka ina fa natao mifangaro voraka atao daholo ny tany sainy daholo zay nandalo ny sainy rehetrarehetra fa inona ary ty zavatra ataonareo ty satria ny antony tsisy an'izany plan marshal zany fa mandrebireby antsika ny fitondram-panjakana dia tafiditra ao anatin'izay jeu zay le le prime ministre ary zay ny tena mahavariana hoe hoe naninona raha ohatra ka nasaina ny teny ianao ary niterena ny teny satria le filoham-pirenena lasa nitsoaka sahirana izy amin'ny zavatra ho décision raisina omaly dia nasainy le prime ministre no nasainy solovaikena kalana teo nitsotra indrindra tamin'ireny zavatra reny ary fahendrena tena tsara indrindra dia tena juste le nécessaire dia zavatra ny ilaina noho ny valiana. Inona mikasika fepetra raisina mandritra ny 10 andro, inona ny zavatra iantrehana ny zao zay fotsiny dia tsy nanao resa be ary tsy nilaina akory fisolelana an'ny filoham-pirenena. Mandiso fanantenana nahita ny zavatra nataon'le prime ministre marina fa prime ministre nitendren'le groupe parlementaire mpanohana mpitondra fanjakana fa efa prime ministre efa tamin'ny taorina ny hetsika ny 21 avril taorina ny reny hetsika ny 73 député no nanendrena ny prime ministre. Raha amin'izay lafin'izay zany dia tokony mieritreritra hoe manana ny indépendance d'esprit farafaratsany le prime ministre ary nampiseho le personnalitény fa mafy aloha le hoe te hijanona ho prime ministre satria efa miolangolona efa mizongozona le seza efa mandeha foana ny resaka hoe soriny hosolony isy remaniement maketsy makeroa ary vonaika moa le izy vao maika nisy précision fa rehefa ny zavatra milamina tsy ilaina précision akory no miteny hoe zay sy ny filoham-pirenena dia tsy misy olana fa mifakahazo tsara raha tadiditsika tsara tamin'ny fotoanandro raha vao misy zavatra miresaka ohatra zany hoe mitsangana mpitandro filaminana dia milamina tsara natao amin'ny mpitandro filaminana tsy misy mieritreritra nonga-panjakana tsy misy mieritreritra ioky tsy misy an'izao fa milamina be ato mieritreritra zay hoe misy zavatra ao rehefa ny olona mi sur le défensive ohatra reny dia misy raha ao avy eo nefa iresaka ihany hoe zany ke dia olom-boatendry fa araky ny article zao iny moa zany le article resahan'ny namana zoky-bendrenjato teo hoe diso article ihany koa fa ny zavatra resahana dia zavatra tsy misy tsara ohatra ny zavatra tsotra ary mahitsy hatramin'ny lasa misolelaka enontsika teo ny prime ministre hatramin'ny teny hoe za aloha dia miombon-kevitra amin'le sotoavin'ny filoham-pirenena amin'le resaka fitiava-tanindrazana sy ny fahamarinana fa hitako mihitsy le filoham-pirenena tena tia tanindrazana ary tia fahamarinana dia tena marina ve zany andriamanto prime ministre tena tia tanindrazana tokoa le filoham-pirenena ary tena manaja ny fahamarinana zao firenena zao amintsika miteny zao raha ny eritreritrareo zany dia ao anatin'ny fahamarinana tanteraka vo tamin'ny herinandro iny inge no nyresahana teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity ary mihina fa mbola ho averiny ny namana Guy Maxime raha laisa ihany raha tsy ny namana hafa ihany koa namerina an'izay fa ny ao anaty lapany fiadidiana ny république any amin'ny présidence ange ka voatsaringoringitra ao anatin'ny resaka kolikoly avolenta amin'ny resaka SMMC amin'ny alalan'ireo dossier confidentiel zay mivoaka avy any amin'ny inspection générale sy ny rapport rehetra reny fa tafiditra ao anaty kolikoly avolenta ny directeur en communication ao amin'ny présidence zany ve latao hoe famarinana zany ireto resaka favoritisme fanomezana marché trano trano na toerana eraky ny ministère rehetrarehetra ty ny resaka népotisme famarinana ve zany andriamanto prime ministre tsy resaka fanaovana kolikoly izy mampitabataba ny Miara Manonja ity io resaka business d'état resaka CVO io
mbola nyresaka amin'ny praministra maly hoe anisany ao anatin'le plan marshal ihany koa ny fanaovana an'ireny pharmacie lehibe reny ary fanirina ny ampiasana vola amin'ireny sehatra reny resahany resaka fary malagasy mbola baraingo be hoe iza no anatin'io fary malagasy io ary ny resaka marché grand marché public amin'ny resaka CVO plus ho an'ny institution rehetrarehetra amin'ny eto Madagasikara institution de l'État ho an'ny rafitra rehetra hatrany amin'ny toerana farankely indrindra nizarana n'ireny CVO plus reny zany ve le atao hoe famarinana monsieur le premier ministre hoy iaho hoe solelaka loatra ianao dia lasa miteniteny foana ary lasa mavandy mandainga manabarabara ny vahoaka malagasy sahanao ve miteny fa mijery ny firenena ray manontolo amin'izao fahasahiranan'izao ianareo resaka fandriam-pahalemana zany zavatra andrasana zany tsy ao anaty plan marshal zany fa resaka programme général de l'État zany inona ny zavatra nisy tsy hoy za hoe c'était pas la peine de dire n'importe quoi et de raconter n'importe quoi manala baraka efa nataon'ny président de république rehefa mamenatra dia mbola manampy ihany koa za eo vao miresaka mihitsy hoe misy conférence internationale l'année Paris conférence de Paris mikasika financement des économies africaines tsy asiany olona siritsika tsy asiany olona vidintsika satria tsy atokisan'ny olona ary tsy crédible tsy afaka akory mikotoyen zany filoham-pirenena afrikana sasasasany voatonona zany misy firenena sahirana amin'ireo tena sahirana mihitsy fa anisany voasa ary andeha défendre en cause ny any amin'ireny toerana andehanana reny fa itsika eto dia lany andro amin'ny fanaovana oeraoera lasa makasary hatrany anaty raketa sisa nataon'ilay filoham-pirenena mamenatra araky ny terena teo ho iaho hoe ny fanaovana vaksiny averiko eto ny resaka vaksiny io ny historika ny vaksiny avy aty amin'ny mpanohitra ary anisan'izany ny filohan'ny mpanohitra ny RMDM ny filoha Ravalomanana anisan'ny exige ny teny ary naprisika ihany koa amin'ny fanaovana vaksiny io satria zay no zavatra ahafahana miaro ny vahoaka maneran-tany ary ahafahana manarina ny firenena sy miatrika ny ara-toe-karena satria ny olona salama no afaka mamokatra ny olona salama no afaka miverina miasa sy miverina amin'ny fiainana teo aloha fiainana normal fa ianareo manodina any amin'ny zavatra hafa mihitsy lasa nataonareo business d'état le izy narisarisa zany anao an'izany fanaovana vaksiny zany satria manimba an'le business na CVO plus ary averiko eto satria mila atao mazava tsara mbola alefantsika fotoana manaraka koa ny tenin'ny ministre ny serasera zay porte parole ny gouvernement zay nilaza mazava fa izy dia tsy hanao vaksiny ary tsy mieritreritra hanao vaksiny mitovy an'ilay filoham-pirenena ihany koa ary izy ny teny tamin'ny Zoma hoe tamin'ny fandaharana atao amin'ny TVM tsy ho tompotrano mihono moa sa iny ny zavatra lazainy dia hoe observe aloha izy andinika aloha hijery vao hanapa-kevitra fanao vaksiny na tsy vaksiny ny any ivelany ihany ireo olona ny modèle voalohany arahan'ny vahoaka dia filoham-pirenena na ny prime ministre ho an'izay tsy manana filoham-pirenena ireo no manao vaksiny voalohany ary ireo no manao fanentanana vahoaka hoe manaova vaksiny ny eto Madagasikara ny mpanohitra indray no manentana hoe tokony anao vaksiny lasa mifamatika le asa ary normal be raha ohatra ka ny fondation Akbarali no lasa nandray ny andraikitra amin'ny fanafarana vaksiny talohan'ny fidoram-panjakana rehefa taitra le fondation Akbarali ary rehefa nitabataba ny tena Miara Manonja hoe tsy ionga ny institution de l'État fa ny fanjakana sa efa mikoropaka indray le fanjakana nanoratra nanao an'le procédure anaovana ny inscription any amin'ny initiative Covax fa iny moa satria diso ny tantara diso ny information meny ny ministre serasera lazaina moa tamin'ireny fotoana reny efa naveritsika tetra le izy lazay fa vaksiny sinoa le resaka initiative Covax vaksiny sinoa ho an'ny firenena afrikana fa sofa nisy Miara Manonja teto efa nahitsiny le izy ihany nanitsan'le izy tamin'ny Zoma efa mba marina le initiative Covax le information zay nomeny ary tsika teto nanadaladalana ary nandrebireby mihitsiny amin'ny hoe inona moa ny mahasamihafa ny AstraZeneca sy ny Covishield tsika nge mahay mijery internet mahay mijery information fa tsy manome zavatra diso tsy manome information diso ary ny resaka vaksiny resahany mpanohitra dia zao tamin'herintaona averiko eto ho an'ny Ramatoa mpitondra tenin'ny gouvernement ny mpanohitra teto dia ny teny tamin'herintaona hoe misy
fikasana anao injection CVO ary ny filopirenena no nanambaran'izany retany rendanitra fa dia hiditra amin'ny fanaovana tsindrona amin'ny resaka CVO ino no toerany mianompy ny mpanohitra mazava tsara zay tsisy mpanohitra teto nanohitra hoe tsy mila vaksiny ary tamin'herintaona mbola polémique eran-tany mbola resa be ny resaka vaksiny tamin'herintaona satria mbola tsy nandroso ohatran'izao amin'izao fotoana zao ny resaka ny fanaovana vaksiny mbola fanandramana be dehibe nandeha daholo ny resaka eran-tany hoe zao hoe misy an'izao ony anaty vaksiny io zao ary nisan'ny petraka ao anatin'ny lohan'ny olona zany amin'ny fatahorana an'izany vaksiny zany fa rehefa nivoatra ny fikarohana dia ny tsara ary natsika amin'teny zao ary androany mbola tsy hoe efficace à 100%, mbola tsy efficace 100% ny vaksiny rehetra fa mbola misy 70%, misy 70%, mbola misy manahirana hoe ny fomba fitahirizana an'ity vaksiny ity dia ohatra zao tsy maintsy zao degré tsy maintsy zao misy sarotsarotra ary misy tena mitaky tena hoe atsika tena farany mangatsika zay tsy ananany Madagasikara akory zany moins 70 degré moins 50 degré tsy manana an'izany fa zay mora tehirizana sy afaka hoentina any amin'ny toerana anivelan'ny faritra rehetrarehetra any no mety amin'ny Madagasikara ka aza manao désinformation mihitsy ny ministre ny serasera hoe ny mpanohitra no manao désinformation mikasika an'izany ny mpanohitra veriko eto dia mankatoa ny fanaovana vaksiny ary ny ady ny anaovana vaksiny sy ny fanafarana an'io vaksiny io no ny fahasahiranan'ny firenena malagasy no ny tenena ny filompanohitra hoe io initiative Covax io no lalana afahan'ny vahoaka malagasy misitraka vaksiny fa tsisy ny teny mihitsy hoe nanaratsy na inona aza mauvaise foi ohatra zany ianareo zay nge manana ny orona-tseo sy ny orona-peo sy ny orona-tsara ny ianareo avoay raha ohatra nareo masa fa tsy nisy teto mpanohitra ny teny mihitsy hoe tsy mahazo manao vaksiny sisy ny filopirenena no ny teny fa hanao tsindro nanao injection CVO ary mbola nyrehareha fa hoe nitodika aty amin'ity Madagasikara aty ny firenena zao tontolo zao mpamina ny santika no entinareo eto hanaovanareo publicité en CVO zany no entinareo amin'ity firenena malagasy ity asany maizina sao malagasy raha ohatra ka marina ny faminanina nataon'ny olona nentinareo teto nentina nanaovana publicité ny CVO iny raha marina zany tsisy olona maty teto ary tsy nisy olona narary ny aretina covid androany mbola misy olona maty firy dia mbola sa ihany miakatra plateau mbola ho avy ny andronao raha matoa ministre ny serasera anontaniany olona ny lainga isan'andronandro ataonao désinformation sy mauvaise foi manifeste ataonao io zany no zavatra arovan'ny prime ministre hoe fahamarinana ozy izy sy ny fitiava-tanindrazana ataon'ny filopirenena hafa marina le fitiavana tanindrazana sy fahamarinana zay ataonareo fa mbola ao anatin'izay ny filopirenena tamin'ny 16 avril dia mbola ny teny fa izy dia tsy hanao vaksiny ary tsy mieritreritra hanao vaksiny ary tsy mieritreritra hanao vaksiny ny vahoaka malagasy fa ny azy le CVO plus iny ihany fa ino no efa nasitrana anazy sy naharo ny fianakaviany ary ino ny tinomena ny vahoaka malagasy zay ny terme navoaka ny filopirenena tamin'ny 16 avril dikan'izany tamin'herintaona mbola tsy hisy filopirenena ny resaka vaksiny mbola tsy nisy ministre ny serasera ny resaka vaksiny ary ny fandarana Miara Manonja tamin'ny volana février nanomboka dikan'izany resaka vaksiny resana d'actualité zao fa nareo mbola miaro tena ihany hoe satria ny mpanohitra tamin'herintaona nanaratsy hoe tsy azo tsy tsara manao vaksiny fa ratsy io na hoe ketsy mariro dia namalinareo fa hoe raha amin'izao aloha dia tsy hanao vaksiny zay tsy ny zavatra nataonareo sy ny tenenareo resaka momba vaksiny sy tsy fanaovana vaksiny tompoko dia tamin'ny volana avril tamin'ny volana lasa mazava tsara zay ny ministre serasera ny teny hoe ratsy io AstraZeneca io tsy hanao an'io zahay etsetra fa naretsinina nataony io mbola tamin'ny 20 mars ihany koa ka aza mauvaise foi sy mandainga ny vahoaka malagasy ohatr'izany ianareo zahay eto ny Miara Manonja ny mpanohitra mampirisika ny olona nao vaksiny fa nametraka ny aia satria ny antony
filoam-pirenena raha tsy mety manao vaksiny ary manaratsy ny AstraZeneca io Covishield zay générique ny AstraZeneca io. Ny ministre serasera zay porte parole ny gouvernement manaratsy ary manabarabara ny vaksiny AstraZeneca io zay Covishield générique. Tsy nanao modèle anareo any ivelany modèle mpitondra fanjakana manao vaksiny voalohany ny anareo moa nataonareo sorona ministre ny santé sy ny seg fa nareo rehetrarehetra miala ilany daholo hatramin'ny prime ministre hoe manaraka fandaminana zay fa ny manao fandaminana eto amin'ny firenena nge ianareo mpitondra fanjakana ny chef de l'administration dia ny chef de gouvernement ary ny chef ny administration faratapony dia ny filoam-pirenena ianareo no manao fandaminana ka rehefa tianareo atinanao vaksiny ianareo resaka vaksiny telopolo nge raha farafabetsany no an'ny gouvernement dia vita vaksiny daholo ny gouvernement manontolo afaka manentana ny olona nareo aveo hoe manaova vaksiny daholo fa zahay ty efa nanao tsy naninona zahay satria nareo matahotra fadiranovana raha sanatry mivava poizina ave dia mbola omenareo mivoaka malagasy ary zay fa miteny foana hoe opérime atsoatso io raha ny 24 juin nefa mbola mila deuxième injection ry olona rehetra nitsendronareo fantatra nge ny zavatra nitranga atao amin'ny présidence mikasika an'io resaka vaksiny io rehefa nitabataba ny teto amin'ny Miara Manonja mikasika an'io initiative Covax io dia nikoropaka atao amin'ny présidence hoe tsy maintsy misoratra anarantsika fa lozy ty ary ny communauté internationale ny OMS ny UNICEF ny rehetrarehetra nanery ny fitondram-panjakana anao an'izay procédure zay satria zay no baiko eran-tany hoe mila mitsindrona daholo ahafahana manarina ny firenena ary le ao anatin'le slogan ny OMS hoe guérir ensemble ny any ivelany sitrana fa neto Madagasikara tsy ho sitrana nareo nge ny olona daly nareo ndray no manentana sy manakivy ny olona tsy hanao vaksiny ary teneniko izy hoe première dame nge ny maraina ny vaccination ny UNICEF inona ny tsy hanaovany fanetanana ny olona hanao vaksiny fa ny Miara Manonja no enjehana foana isanandro zao izahay tompoko tena te hanao vaksiny fa ny zavatra ataonareo kosa tsy mety ary mampanahanay zany zay no natonga ny teny hoe aleo ny olona rehetra anafatra vaksiny zay afaka manafatra misy pharmacie nge afaka manafatra vaksiny ameo alalana izy aleo izy anafatra nareo tsy nanao ny asanareo lasa ny fondation Akbaralina lasa nandeha nanafatra avy eo ndray fa mikoropaka indray nareo aza manafatra Covishield sy AstraZeneca nareo fa efa io ny Covax dia inona nataon'ilay fitondram-panjakana antsika amin'ny teny zao inona ny toyany io zany rehefa lany io 250 000 doses io dia inona amin'izay ny toyany hatramintsika amin'ny teny zao tsy fantatra que de poisson rambo-trondro zay no antony zay ary zay mbola verina eto rehefa tena hoe sur ny vaksiny alefa nareo eto ary nareo nge matahotra an'le izy miala ilany daholo hatramin'ny ministre ny serasera hoe za aloha mbola iobserve aloha zay vao anao fa mbola tsy tafiditra an'le catégorie d'âge odry fa manina matahotra ohatr'izany rehefa responsable dia assume ny responsabilité tsy hoe vaksiny anakiraika hoe miala vaksiny anakiray dia hoe tsy ampavoaka malagasy mbola io ary mbola miteny ny filoam-pirenena fa vaccination ciblé no atao ny olona efa vaccination de masse le intention mihitsy zany tena hoe manana mauvaise foi manifeste fitondram-panjakana zany rehetrarehetra zany ny tiana averina eto amintsika eto ia hoe rehefa responsable dia raiso ny responsabilité rehefa tsy maininina dia miala fa za miandrasana ny olona anala lazaina foana fa hoe nareo anongane zao hoe nareo nge efa miongapotsiny io miady etrano mivoaka daholo engely izy ary tadidio tsara fa ny Miara Manonja ny olona tia mpanohitra dia manana namana maro ao anatin'ny fitondram-panjakana ary ireo mameny information sy zavatra mitrango aminareo ao tadidio zay fa tsy hoe ministre ny serasera manana monopole micro dia miteny zay tiany atao ao dia zay miteny rehetrarehetra mandray fitenenana dia miteny zay tiany tenenina rehetrarehetra eo réalité hafa mihitsy ary zay mbola veriko hoe mivoanareo ao anaty lapanareo lapa volamenanareo ao ahitanareo ny réalité idina daholo ny mesure raisina ary mesure bancale
lazaina fa ny confinement farany herinandro no nampianany olona dia maninona no mandainga oatra zany dia zany ve dia mampino zany confinement zany andro sabotsy mandehana eo tomadinika mandehana ao andrano manala mandehana ao sotra mandehana renosopatrana olona fotsiny ihany dia lazainareo fa hoe tsy misy olona mivoaka fa zao any amin'ny toerana zay talaky maso nareo no mampiasa force ary le vahoaka madinika ampiasainareo hiery oatra zany tsy mahazo manao zao tsy mahazo manao zao fa maninona no rehetra idina ny karaoke idina ny bara idina ny restaurant idina ny zao rehetrarehetra zao restaurant raha moa efa mba misokatra kely idina ny espace idina ny zao rehetrarehetra zao fa ny tena zava-doza dia idina ny fiangonana rehefa sabotsy sy alahady le retsy dia rary ny ve zany fiangonana no idinareo nefa nareo efa mamory vahoaka etseroa vao tamin'ny herinandro iny ny filoha-pirenena tany amin'iny haute matsiatra iny zay lazaina fa misy aretina mbola mamory vahoaka ohatran'inny any amin'ny toerana tianareo amorina olona rehetra mandeha any amin'ireny fanaovana PMU reny PMU bet resaka filokana miandana miditra any ianareo misokatra somatsara ary vahoaka fotsiny ao tsy misy manao cache-bouche tsy misy manao masque fiangonana idinareo za mamerary ny mpitandrona rehetra nangataka fanokafana an'io ary mamerary ny tanteraka mihitsy ny FJKM nanokatra amin'ny fiangonany fa ino moa zany satria zay zao mitondra ozy izy nga gouverneur dia midy daholo indray efa miakatra zato ny olona afaka mivory amin'izao fiangonana mbola midy ihany isany eritreritrareo fa tena le fivavahana kristianina mihitsy no tianareo idina satria rehefa tonga ny sabotsy lahady fivavahana kristianina ihany reny misokatra sanatria mivava tsy hanao anenjika ny fivavahana hafa fa mampieritreritra fotsiny zany zavatra zany ho an'ny kristianina sabotsy lahady ny fandehanana any am-piangonana fa amin'izay ny hoe akatona ary tena akatona daholo nefa asaina afaka mivory ny olona rehetrarehetra efa miakatra zato izy zao mbo mety ve zany fandraisana fanapa-kevitra zany ny ankizy rehefa lefa mianatra any amin'ny toerana hafa nefa reny ankizy reny no hitondra aretina ary sandratra mivavaka misy any amin'izay toerana lefany any amin'ny aleny any miditra oatrano zay no zavatra tiana ho tenenina androany efa tonga eto ihany koa ny namana député Fidèle Razarapiera fa ny zavatra tiako amafisina tao anatin'izay resaka tiako ny tenenina teo zay toy iaho hoe ny fitondram-panjakana no modèle voalohany amin'ny fanaovana vaksiny ary anjara fanaovana mpitondram-panjakana no mi-encourager ny olona rehetra anao vaksiny fa raha ianareo ny mbola sadasada ohatr'izao dia tsy matoky le olona ary tsy matoky mihitsy amin'izay vaksiny ataonareo rehefa mazava io ilahatra mihitsy izahay mpanohitra hoe zay dia anisan'le itsindrona fa zavatra tsy mazava ohatr'izao la zavatra nareo ihany no manakinan'le izy dia aveo ianareo no mametsin'ny hafa fa mpitary bato vilambava isan'andro tsy mety fay mihitsy tena miaika miaika mafinareo zany mafinareo hatreto ho hitantsika ny zavatra mbola hitranga ho iaho fa tsy vitan'izany fotsiny ty resaka ty tsy vitan'izany fotsiny ao anatin'ny session tanteraka izay zao fakahitsitsika any anaty session any tsy fampitahorana fampitandremana tsy fampitahorana na fampitandremana filazana zany ohatrany manao tsinitsinina loatra le vahoaka malagasy manao tsinitsinina loatra n'le mpanohitra aleotsika ifakahita any amin'ny CCI vato zay no anjarako androany a ametraka ny veloma finaritra amintsika rehetra miaraba namana Fidèle Razarapiera miaraba honorable miaraba atsika rehetra manaraka ny fandaharana any amin'ny toerana samihafa any manamafy ny teny efa netiny namana rehetra izay mifandimby teto a maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana raha Davidson Andriaparany izay namony ainy a vokatry ny valana retina Covid mampalahelo ny zava-misy satria tsy arakaraky ny firesaky ny fahefana mpanatateraka ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao arak'izay tenentsika teo zay hoe mbola mitohy ny fahafatesana vokatry zany valana retina zany ny faritra Andilamena dia namoy manamboninahitra colonel
izay favalehiben'ny jesisy izay manamboninahitra avy any amin'ny faritra iny tena grave le izy ary tena hoe tsy vitany efa mamoy an'ilay havana fa le fianakaviana koa tsy akilan'izay mbola any amin'ny hôpitaly mbola miady amin'le aretina zany zavatra zany mitranga dia isan'ny ataontsika hoe mampatahotra sy mampiaya amin'ny fitantanany mpitondra fanjakana sy ny fifehezan'ny mpitondra fanjakana n'lay valana aretina miaino an'le prime ministre nefa ianao alina dia ohatrany mahita hoe voafeh zany valana aretina zany amin'izao fotoana zao nefa tsy zay ary lavitra zay ny zavatra misy eo amin'ilay fomba fiasa izany miresaka ny ministra teo aloha efa tompony andraikitra teto amin'ny tasy fanjakana teo anivon'ny fitantanana ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola dia betsaka ny zavatra mitamberina ao an-tsaina manoloana an'izany ny azoko ampatsahivina farany fotsiny zao ohatra dia tamin'ny fotoana ny siny ny fahavoazana nahafaty ihany koa ny tompony andraikitra teo anivon'ny antokotiko Madagasikara tamin'ny fotoanandrony ary efa tsombamboaka ny Madagasikara rasoary miaja solofona antenainy dia isan'ny nandeha tany izy dia mifanena tao dia miresaka ny zava-misy miresaka ny tontolo politika amin'ny ankapobeny dia samy milaza ny heviny eo ary tamin'izay dia tena mbola nametraka mihitsy hoe mila olona ohatra anareo ty firenena ity za isan'ny teny anazy an'izany mihitsy tena mila olona ohatranao le firenena satria tena hita hoe latsaka katerena tsy manan'olona reto mpitondra amin'izao fotoana zao reto dia mbola nisy fotoana taty aorianan'izay ny fanenana teny apary be dia ny fanena ihany koa za tsy teny hoe ta izy fa teny apary be dia ny fanena dia mbola zay ihany mbola miresaka tontolo politika ihany zany amin'ny ankapobeny zany hoe tsy niala tao anatin'izay tontolo ny fijerena ny fampandrosoana Madagasikara zay zany tokony andraikitra zany ary isan'ny hoe olona manana traikefa ary navita teo amin'ny sehatra zay ny antsoroany ary afaka mitenitsika fa nafe ny ministera zay nytantaniny zany Radavitsona andriamparan'izany tamin'ny fotoanandrony izy tokony andraikitra teo anivon'ny ministera mirary finoana fena ny fianakaviana ny vady aman-janany ny mpiray-tapo zay tena hoe tankina tanteraka mihitsy amin'izao fotoana zao vokatr'izay fahalasana zay satria resaka tamin'ny namana teo mialohan'ny zahiditra teto amin'ity plateau ty hoe eo amin'ny amoroambe folo eo ny razana no ivoaka avy eny andotam-penaka ary tonga dia makany am-piangonana dia alevina eny ambomanam-bola dia nyresaka teo zany tao anatin'izay le miresaka dia hoe efa nihatsara le toe-pahasalamana tamin'ny herinandro lasa teo fa dia efa mipetraka efa miresaka fa tampotampoka teo dia misy fiovany indray le toe-pahasalamana dia zay ny rahantsika nafantatra zay ny vaovao ratsy sarotra mametsy an'Andriamanitra fiteniko foana zay satria marary ilay misaraka manaina ohatran'izao ary dia tena hoe mangidy raha mangidy izany fisarahana mantany zany fa dia makahery tanteraka ny fianakaviantsika ary mampahery ihany koa an'ireo izay mbola tsy salama amin'izao fotoana izao ary engany mba ahazo fahasalamana ianareo rehetra fa efa miresaka an'izay vaovao mampalahelo zay ihany dia manolotra fisaorana ny fianakaviana Rakotonirina George izay chef service eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izy ary efa mitana andraikitra ihany koa teo anivon'ny draine aloatra mangoro misy antony manokana no iresahako an'ity fahalasana ny tompokolahy Rakotonirina George ty satria isan'ny ray aman-dreny tao anatin'ny azeda izy zay zany mahatonga anahy miresaka azy satria ny azed radio tamin'ny nanangana azy dia teknisianina vitsivitsy no niarany asa tamiko tamin'izany fotoana zany nanangana ny azed satria ny tantara zany avy tao amin'ny radio plus to amin'ny tv plus no nanangana ny azed zahay ireo teknisianina vitsivitsy ary iray tamin'ireny ny zanaky Rakotonirina George izay tsy izy fa hitaso izy ny fahafantatra azy na isitraka tena nanolotra ny fotoana ny ray manontolo amin'ny tsanganany zany azed radio zany zany tary zany indrisy nefa fa taona vitsivitsy taty aoriana dia maty izy nodimandry zany sitraka zay isan'ny angadina nanana
sy vinahitana ny ara-teknika eo amin'ny azed. Rehefa mienony azed nareo amin'ireny jingela samihafa mandeha reny dia misy feony any anatin'ireny fa tsy hainareo fotsiny manavaka azy hoe feon'izy zany, fa misy feony sitraka mandehany. Dia isan'ny ray aman-dreninay tao anatin'ny azed zany ity Rakotondririna Georges izay nodimandry tamin'ny 13 mai teo izy no maty, efa nalevina ny zomamo, dia mampita an'izay fisaorana zay ho an'ny reo izay tonga dododo satria noho ny alahelony an'ilay fahalasana ny zanany le teknisianina tao amin'ny azeda zany tamin'izany fotoana zany dia tsy niarina mihitsy ny toe-pahasalamana satria voatratra ny areti-po izy. Dia noho ny antony araky ny fepetra raisy ny fanjakana teo amin'ny amehana ara-pahasalamana koa dia tsy afaka nentina tany Ambotrarivo izy zany satria avy any Ambotrarivo zareo ny Ambatonazaka, dia tsy afaka natao zany fa dia tsy maintsy nalevina taty Antananarivo ny razana teny Mahitsy, dia tsy afaka nentina nakany Ambotrarivo. Ka ny fisaorana zany izay alefantsika eto amin'ity Miara Manonja ity no isaorana n'ireo fianakaviana rehetra na ny any Ambotrarivo zany ny Ambatondrazaka ray manontolo, Parafaravola ray manontolo sy ny teto Antananarivo ary ny teo anivon'ny ministera ny fianakaviam-beny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fifanotronana sy fifankairezana tao anatin'izay vanim-potoana nangidy tamin'ny fianakaviana na lasa ny Rakotondririna Georges izay. Zay ny lava, zay ny fofa dia makahery an'ireo fianakaviana rehetra namoy havana vokatry ny valanaretina na ny tsy fahasalamana isika milohan'ny anomboana ny aloha-hevitra izay hoentiny eto. Ny zavatra horesahako anareo dia zavatra vitsivitsy ihany fa tena tia pieritreritra atsika ao anatin'le fijerena le zava-misy amin'izao fotoana izao hoe dinio tsara fa tena mivadika ambony ambany ny lanitra sy ny tany. Zay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Aka ohatra anankiray Prime ministre lehibe ny gouvernement no manao fandarana. Zany Prime ministre lehibe ny gouvernement zany ho atsika izay nalala azy dia olona efa mitazona andraikitra nanomboka tany amin'ny Sekrena na tany Antsirana tao anatin'ny entreprendre Madagasikara dia isan'ny olona manana ny toerany zany. Efa lasa ministra tamin'ny andro président Marc Ravalomanana, ministra ny fizahantany. Avy eo dia miara-miasa amin'ny rantsa-mangaika ny firenena mikambana eo anivon'ny resaka fanjari-tsakafo. Raha olona manana andraikitra goavana ohatra zany, zany hoe niakatra foana ny sehatra ny asany, zany hoe avy any amin'ny Sekrena ny Antsirana ianao lasa tompona andraikitra teo anivon'ny entreprendre Madagasikara teo Antananarivo, avy eo lasa ministre ny fizahantany, lasa personnel na Nations Unies. Miakatra zany, misongo zany olona zany, zany hoe olona manana ny maha-izy azy zany le olona. Zao lasa prime ministre lehibe ny gouvernement fa nijery le prestation maly ianao dizy ianao hoe mba izy ty tena ty ve le olona haiko, fa na hiteny ary izy miambakavaka averenareo inonany le fandarany tsy mitoy ny phrase-ny matetika raha aka mandinika isika am'le resaka vaksiny jerena mitapatapaka ohatra zany izy miteny zany zay hoe non fa misinina inona ny eo ambadiky zay le olana haiko e, tena haiko loatra. Raha vao miresaka fotsiny na hoe fréquence plus Madagasikara dia mazava be zany asa tao, iza ny tompony zany nanangana an'izany. Haiko zany prime ministre lehibe ny gouvernement zany, tsy androany zany vao fantako. Itenareo hoe Solima vome haiko le olona zany satria niaraka nanao tournée taminazy nandeha nitety ripatra ny resaka fistahan'ny fanjakana tao anatin'ny Solima io za mbola mpanao gazety ny radio laza nerivo tamin'izany fotoana zany. Fakay tsara fa ino maly iny tsy ahaizako anazy. Ny antony
mametraka baraingo be zaho anatin'ny loko hoe inona ny manakana anazy maly iny misakana zany le prime ministre miresaka teo izy a misy raha donko any fa tsy ohatry zay lay atao hoe tsaiky kristian fatako ay mbola diniko ny teny taminareo hoe le secrène niakatra DG Ansolimalo zay vont entreprendre à Madagascar nandingana kely tsika tamin'ny andro professeur Zafa enjana ty tamin'ny firenena prime ministre be ny gouvernement tamin'izao fotoana zao a ranomarina zany zany olona zany tena maranitra be mihitsy tsy tokony ohatr'ireny zany ny zavatra avaly ny maly le fandarana tsy hoe ny tapohana tampoka izy hoe atsasakady de melo de monsieur le premier ministre ah ianao tampoka leo a fa tsy afaka tampoka fa ny sabotsy a efa mahita ny publication hoe ny prime ministre no hiakatra ao raha pitso zany zany a voahomana le zavatra horesahanao e tsy hoe mpanao gazety avy taty amin'ny tsy miankina nalaina hoe allo gasikara avy indray aloha de ataovy amin'ny fanaovana azy ty PM ty tsy zany fa raha babiny tao gaga zany e ary tsy za rery angamba nohatry zay fa aleo positiveko le izy hoe misy raha donc any fa tsy fatatsika fa tsy mino aho hoe ha nivadika alokan-drano ty prime ministre ty mahagaga akoatra zay zavatra teneniko zay de izy hoe nivadika ambony ambany lanitra sy ny tany rehefa tena mandiniky tsika lasa le olona manana maizy azy lasa tsy manana maizy azy le olona eritreretinao mahay lasa ohatra ny hafahafa miteny hoe lasa tsy mahay tsy marina fa lasa hafahafa misy olona manko nasaina ny tsako labzi de nanontaniana hoe manahoana ny tsirony de izy hafahafa zay zany io zavatra hitako de tena tsy mampino le izy tena le zavatra valiny ary hitanao hoe tsy ao zany e maheno koa anao androany mivory tamin'ny ty marainy ty ny bromarsy ny teny mera-pirenena de inona le zavatra heninao mikasika an'le teny mera-pirenena ahitako hitenenako aminareo vadika ambony ambany lanitra sy ny tano amin'izao fotoana zao ny maro anisa ndray rangany matahotra fifidianana maro anisa ao anivony anteny mera-pirenena no matahotra fifidianana androany de tsy haiko ambony ambany lanitra sy ny tany rehefa zany ny zavatra misy ianao ke manana maro anisa zany tonga de zavatra vato alatsaka zany e zay ataonao mety daholo e na aiza kianjy ilalaovana na aiza kianjy ilalaovana ody tsisy mampatahotra sy mampiayanao tsy mihetsy-bolo masoko ahoana inona zavatra atao ok lany io fa androany mivadika ambony ambany lanitra sy ny tany ny maro anisa ndray no matahotra fifidianana ao anivony anteny mera-pirenena raiky amin'ny 50 nisanay ao a zay zany ny fitambarany 5 amin'io IRD dikan'izay zany 9 mahery zany sisa no hafa ary amin'io hafa io 9 amin'io tiako Madagasikara 20 amin'io GPR de misy tsy indépendant ny ambiny de azonareo saretsaina amin'izany ve hoe solombambahoaka raiky amin'ny 50 amin'ny zato 5 zany efa mihoatra ny atsasa manilanay 9 ny atsasa manilanay 9 mbola miampy efa ho miampy 20 latsaka vao matratra le 5 de
dia matahotra fifidianana ao anivony anteny miara-pirenena dia ozy za hoe vadika ambony ambany lanitra sy ny tany misy raha donc any positive tsika foana le izy a do tsy ataotsika zany tsy miresaka négative hoe andao positive tsika foana hoe misy raha donc any fa raha ohatra ka atao zany fifidianana zany na le aty amin'ny vitsin'isy ary mety tsy sahy latsaka akory vo maheno fotsiny hoe 5 ane zareo hoe isany andeha hanao aventure am'zany dia ilatsaky tsika nefa 5 ny maro anisy fa le maro anisy indray no mifariritra le maro anisy indray no matahotra dia tsy vitany matahotra fa aseho akariary mihitsy le fatahorana hoe efa nitapahana zany tao tsy hainareo mampiasa ny teny miara-pirenena fa tenenina foana nareo hoe tsy hainareo ny mampiasa ny atao hoe anteny miara-pirenena teboka tsy vitany matahotra reo fa asehonareo ivelany mihitsy ve nitahotra reo nareo ane mafisofiny tenenina aza mitikatika manao any visioconférence io fa manala baraka nareo ane io raha io tsy voafehinareo ane io e mbola andao ihany tsika zao moa zany mifeny teknôlôjia voilà izy ake nesorina daholo ny vidéo natao tsy mivatana amin'ny ohatra ny te andatsa mihitsy ianao indraindray hoe aleo latsaina angambo reto olo reto vo tonga saina hoe tsy atao an'izany eo teny miara-pirenena dia iny izy iny nanala baraka IRD iny fa zao ny tsy azon'le mpitondra fanjakana tsy le IRD iny afa baraka rery fa le androm-panjakana zay sady misy anareo IRD misy anay tsy IRD miara hafa baraka aminareo amin'inona amin'le tsy rambona ataonareo dia hoe le ateny miara-pirenena mihitsy no hafa baraka sasany manao an'le visioconférence efa eo izy ndeny maheno ve allo maheno ny sasany tsy mahafehan'le resaka teknôlôjia ny solombaham-boaka rehetra ny voateny ny hafa manao ny ataony ny solombaham-boaka rehetra ny voateny satria maninona tsy miaino ka fa raha ny aino nareo tsy hafa baraka le androm-panjakana ny androm-panjakana no hafa baraka fa tsy hoe le solombaham-boaka IRD za eto dia raisiko hoe tsy le IRD ny hafa baraka tamin'ireny zavatra nitrangy reny fa le androm-panjakana atona hoe anteny miara-pirenena mihitsy don zahay ao anatiny no miara hafa baraka amin'ireny tsy miala amin'izany satria androm-panjakana io tadidiko ny ady natao tamin'ny ministera ny serasera tamin'ny fotoanandrony hoe andao ho avoaka fatapoko fatam-pirenena hoe inona ny zavatra ivoriany solombaham-boaka ao anatiny ny atao hoe fivoriana huis clos dia nitsangana ny tena tamin'izany tena nametraka mihitsy hoe zalahy za ne mpanao gazety fa akoatra mampanao gazety ana mbola mpanao politika tsy vitany mpanao politika mpanohitra raha misy zany nitady zavatra kely mampasolafaka anareo mpitondra fanjakana za voalohany amin'izany fa napetraka tamin'izany hoe androm-panjakana ny anteny miara-pirenena za anatin'le mandrafitra ny androm-panjakana satria solombavambahoaka tsy ekeko kosa ny anabridana nyty androm-panjakana ty satria rehefa mibridana le solombaham-boaka tsy le solombaham-boaka fotsiny no mibridana fa le androm-panjakana ray manontolo satria ozy izy ny olona hoe reo député reo solombavamboaka reo ka tsy miteny izy hoe irakoto solombavamboaka avy any ananina fo zay nisy solombavambahoaka ozy dikan'izay ao anatiny ianao dia niezaka tamin'izany nandresy lahatra hoe tsy mety raha ny fivoriana huis clos ny anteny miara-pirenena no anomezana lalana ny mpanao gazety hamoaka izay zavatra ivoriana ao anatiny fa raha tsy zany dia tsisy antony akory anaovana n'izany fivoriana zany huis clos nahita loza mihitsy tamin'ny ministre ny serasera tamin'izany hoe za hony manakana an'izany tsisy hoe le lanjan'le anteny miara-pirenena mihitsy ny tsy asianareo fahefanam-panatanteraka vidiny ary tsy hainareo mandraky tiany androany ny lanjan'izany atao hoe anteny miara-pirenena zany ny mampiasa azy moa zany mbola tsy hainareo raha teo fa so ihany fa ny fampicomprendre raha solombaham-boaka namana hoe
loza mitatao hoan'ity androm-panjakana ity fa tsy ho antsika député rery fotsiny raha io lalàna mitaky ny hamoahana ny fivoriana huis-clos io a nolanina so ihany moa fa nanampy ny namana dia voadingana le izy nalahelo ry fon'le ministra tamin'izany fa hoe dinganiny zany zavatra zany fa androany ino ny zavatra nitranga dia mba ray saretsaina nge raha io fivoriana huis-clos ataony solomamboaka io ny azo ny mpanao gazety avoaka fa ohatry ny akoho ny volosana daholo zay mianakavy eo ary zay zavatra zay lay tsy fahaizany ty fitondram-panjakana any rajoely ity mampiasa ny eo anteny miaram-pirenena ny ministra anao fa dia tsy vitanao miteny azy an'izany hoe zany zavatra zany raha mato ministra tsy tokony ho isy akoriny satria isika ny maro anisa ao ary ny atsika ny mety hosolafaka ao anatin'izany nefa andrasan'ny olona kendry toyny ianao mpanohitra indray ny miaro an'zareo magaga fa tsy takan'izany fa le blingbling ny mamaiky azy hoe tamin'iza ministra zao mihitsy ny nataoko ko naninona ny nalanareo zao ny video zay ve nitanjon'ny ministre ny serasera ny apridana ny anteny miaram-pirenena io ko naninona ny nalana le video androany atero any amin'ny any raha mato ministra tia mihitsy le video le solomamboaka le ilainao dia irairao amin'izay androany ny zavatra efa nilaniny solomamboaka io hoe reto fivoriana mikasika ny reto ny resaka teti-bola fanatrehan'ny gouvernement ny resaka vote secret sy ny resaka fifidianana dia ataotsika mifanatrika mivantana eny amin'ny CCI miainga amin'ny mikimaky hoe aleo le fifidianana n'ilay filolefitra ny teny miaram-pirenena avy amin'ny faritany Tomasina tsy atao eny amin'ny CCI fa ataotsika amin'ny alalan'le visioconférence dia atao virtuel zany le vote secret io na inona fanazavan'ny technician ny anteny miaram-pirenena misy traçabilité tompoko io vote io raha vao atao amin'io resaka visioconférence io dia hita mazava zany le izy hoe te hijerinareo iza le député any maro anisa tsy manaiky an'le candidat any maro anisa zay ho atolotra eo manlora candidat eken'ny maro anisa nareo dia fidin'ny maro anisa foana fa raha nareo anolotra candidat tsy eken'ny maro anisa dia mety isy anao zavatra hafa le maro dia matahotra nareo dia le maro anisa matahotra le vitsenisa le vitsenisa ny teny hoe za ilatsaka ny GPR nanolotra dia matahotra fahadiranovana le candidat GPR le avy amin'ny maro anisa nefa GPR ao anatin'ny anteny miaram-pirenena roapolo nisany hitanareo amin'izany le ozy hoe mivadika ambony ambany lanitra sy ny tany amin'ny anteny miaram-pirenena ambony ambany satria maniny le 5-valopolo ndray matahotra n'le roapolo dia anao an'izay fomba rehetra atao hatonga le fifidianana ho atao virtuel zany le fifidianana dia gagy lahy izy raha maro samby zay sisa ve zany nareo androany mampalahelo tena hoe zay sisa le antoko milazarazy na tanjaka be tany am-polohany hoe zahay hitsy dia lasa matahotra androany i resaka katikatira solomamboaka io moa dia afatra farana mafy mihitsy tandremo sao dia misy miteniteny anio ao visioconférence ao aza miresaka bibile mihitsy aloha miraly aleo aloha za ime satria zay ka tsy voafehinareo ali tsy hainareo le mampiasa le anteny miaram-pirenena mihitsy ny tsy hainareo lasa manoratra zany nareo amena recommandation tandremo sao dia miresaka bibile ao fa zay miresaka bibile dia tsy mahazo za zao miresaka bibile eto resako satria tsy hainareo mampiasa le teny miaram-pirenena dia afa baraka tsy kelikely eo foana ary zay zavatra zay le teneniko hoe le androm-panjakana neo no afa baraka ao anatin'le tsy fifehezanareo an'ilay zava-misy ao anatin'le rafitra rehefa napetraka hoe eny amin'ny CCI reo zavatra reo dia andao eny amin'ny CCI tsika mivory dia eny atao ny fifidianany dia zay laniny be sy ny maro iny
no filoha-lefitry ny faritany Tomasy. Aza sina mikimaky zany fa aleo tonga dia hatramin'izay tsika mifidy tena ninona tsisy olana. Vao tsy ekrenge io hoe mitsofoka ao anatiny any dia samy manao dia aveo dia pandy aveo vakitsika amin'izay izy zany lany ihany ok io zany. Jera tsara ny départany zany ateny miaram-pirenena zany a fa io rehefa ifanarahana sy ifaneken'ny olona na avy any aminareo IRD ario a ok lany na avy aty aminay mpanohitra ario a ok lany rehefa ozytsika hoe ino mety sy mapety an'ity androm-panjakana ity fa androany nareo lasa matahotra fifidianana. Ny filohan'ny ateny miaram-pirenena nge tsy timma fa izahay timma ny fidy eny io 100% io tao anatin'ny ateny miaram-pirenena. Misy dikany zany zay le hoe fahaizana mampiasa n'ilay teny miaram-pirenena hoe rehefa ny mapety sy ny fantatra fa mampandroso dia mitovy ny fijerin'ny olona rehetrarehetra. Fa tsy hoe nareo anao mikimaky dia hoe ty hoanina tsy efa hita zao fa kabija mbola tsy ana dia mahafaty iny tsy miditra amin'izany ny olona. Zay zavatra zay le ampitaina aminareo foana hoe tsy hainareo mihitsy le mitondre. Dia eto zany dia hiteny ny sy hanosokevitra atsika aty amin'ny fanoherana satria moa za tiako Madagasikara dia ny aloha zany hoe avy eo amin'tiako Madagasikara ngamba no azoko omena sosokevitra voalohany amma olom-boafidy tiako Madagasikara ana nanana ezaka sy vina saika atao tsika tiako Madagasikara manoloana n'izao zava-misy amin'ny firenena zao dia hoe andao tsika hanao redynamisation fa noho ny amena ara-pahasalamana dia tsy vitatsika le izy ary niezaka ny nanelingelina tsika tao anatin'izany ny mpitondra amin'izao fotoana zao kanefa zao noho izy efa nyteny ateto hoe mila mandray andraikitra ny aty amin'ny fanoherana fa tsy hijery fotsiny ary hitaza-potsiny hoe ho faty le vahoaka dia tsy ho responsable ny aty amin'ny fanoherana. Ray amin'ny fandraisana andraikitra ty zavatra teneniko ty hoe ho an'ny tiako Madagasikara indrindrandrindra tsy mahazo manjeny andro lava ny mpanohitra. Zay manko zavatra tsy nisy teto tsy manana plan maromaro zany ny fanaovana politika hoe manana plan A, plan B, plan C. Zay zany zavatra nisy tokony ho izy. Ka rehefa tsy navita ny redynamisation tsika dia tsy tokony hoe mihona hoe aka tsy vita le redynamisation dia inona zany dia fampiraviravin-tanana eto fotsiny rehetrarehetra. Fa ny tiako Madagasikara dia misy rafitra avy aty amin'ny vovonana hatrany amin'ny farany ambany indrindra. Zay hoe inona moa zany ny andrasan'ny any amin'ny farany ambany indrindra raha mbola tsy afaka mihetsika ny aty amin'ny vovonana tsy hitsanganany zareo handrindra ny rafitra farany kely indrindra ao anatiny atao hoe atokotiko Madagasikara dia ny foko timma zany satria zay ny fototra iangany zavatra rehetrarehetra tsy atao iandry any hoe rehefa vina vao tsy ho hisy confinement ho vina vao tena alalaka amin'ny fivezivezena sotra zany vao afaka anao zavatra le bro politika aty amin'ny foibe zany tsika fa amin'ny alalany fampita-kevitra otra zao dia sosi-kevitra lefa hoe inona ny manakana antsika tiako Madagasikara tsy mandrafitra ho ara-dalàna tsara amin'ny foko timitsika manomboka zao isaky ny foko tany hoe mirindra avy any amin'ny foko tany tsika satria reo nefa hita fa matahotra mivangardany zay zavatra misy amin'izao fotoana zao tena miaya ny tanjaky fitondram-panjakana eo dia ray sisa dia mpitandro filaminana fa raha tsisy mpitandro filaminana teto efa baraka efa ela reo tsy olona manaraka tsony naizanaiza lehanao za mba niandry mihitsy tany Moramanga hoe tena satria namonjy an'le atelier zay zay mbola resahako atsika mikasika ny lalana RN 44 dia Masolombamoaka zay moa le nalako tsiny taminareo hoe tsy ho kely aloha zaho azoma satria namonjy an'izay tany Moramanga fa tena niandry mihitsy aho hoe tena androany oera parti eto androany fa enoko le izy misy manao ihany fa tena modéré mandalo kely fotsiny satria moa makatsy ny makary maka dia tena le vetikevitra amin'izay no milatsaka rehefa aveo satria moa vetikevitra zay hoe niova reto olona reto fa tsy ohatra le nafantarako anazy taloha
taloha mahalohany andray vidiny ngamba raha miteny 20 minitra izy ny 12 minitra amin'ny fandokandokafana ny président fandokandokafana fanjakana sy lelakisma faratampony tany Moramanga fa tsy zany efa niova ahitanao li zany hoe manomboka faible fitondra fanjakana ninoana reo fa manomboka faible reo maramila sy force io sisa ny tanjany fa nareo koa ary androany manomboka misokatra amin'ny masina ny tenenako anareo zany dia tsotra rehefa miresaka mpitandro filaminana dia mba miandra zany mba resaka tsy filaminana ny resahany zany Miara Manonja ny resahany ana eo zay raha nga tena manaraka le tena mety le ataonareo tena makatsy makarina kan za zao te mitovy amin'ny langazina eto ny langaziny iny zany fa tsy efa ray daholo ihany tsika rehetra efa samy mahita fa mangamasaka io ary efa samy mahita tsika fa tsy mety ny zava-misy amin'izao fotoana zao fa ny mampitandro filaminana azy sy ny masy vitsy isany tsy toviana zany amin'izao fotoana zay mahatonga na miteny amintsika hoe efa mahatsapany mahafaible anazy io fitondram-panjakana io kehitriny tena tsapany zay avy nahita président nakasarotana anaty raketa manko mbola tsisy ny tsy nataon'ny olona tanatiny 80 taona iny anakiraha iny any hoe président ina amin'ny fond raketa oui mahagaga maro ny zavatra azo atao fond atsimany anaka eto mihitsy président tena tsara mihitsy anao fa eo aza mihetsika am'izao fa tena asomary ataovy manoatra zao ke ny am'izany kitsa tonga de le fasy sary fa tena tsara ty président tena tsara mihitsy ty sary de tsy haiko zay fandokandokafana nataondra lanazy tao resy lahatra le flo alefa le sary tonga de nisy niteny nitokana raketa ndray enjana faible matohatra ndreny tena faible signana faiblesse rehetrarehetra hitatsika regny hoe reo mpitondra fanjakandreo androany dia fampirorona sisa ny fampitahorana anao sisa mitanjany ajereo fa rehefa misy mamaly dia hitanao ny hoe tsy afaky namaly zao tsira be tonga dia nilamina le ragova tany aloha ary aloha iverena signana faiblesse daholo reny etiky tenena amintsika hoe efa miafaible io fitondram-panjakana ary ny afarahany io anao foana zay mahatonga na miteny amintsika hoe amantoko ny tiako Madagasikara zany na dia eo aza zay ataontsika hoe fanelingelenana vokatr'ilay covid zay ka ararotiny le mpitondra fanjakana ny mialika ao ambadika zay hanakasakanana anao tsy hahafahanao manao ny fandrindrana ara-politika dia izy hoe tsy voasakana ny fametrahana ny rafitra ifotony miainga avy amin'ny kely indrindra dia ny fokitima fotoana zany tokony anaovantsika an'izay hoe mirafitra daholo ny fokitima manerana Madagasikara ary rehefa mirafitra dia tsy vitany arafitra fotsiny fa anaovana koma mihitsy hoe Facebook enefa eo ampelantanantsika rehetra hoe nitsangana amin'ny fokitima atya Ambala Manasy nitsangana amin'ny fokitima aty Ambody Angezoko nitsangana amin'ny fokitima Ambalanjanaka Omby nitsangana amin'ny fokitima aty Tsitondroy fa tonga dia marary ny andohan'ireo ty zany zavatra tsy vitany izy laha ny andro moeraoera tsika manao ny asa mantoko politika ary zay ny mahatonga ny RMDM hoe ny tim no mitarika anazy satria tsika ihany ny manana an'izany anie tsika manana an'izany fokitima mamparitaka manerana Madagasikara zany no zany aseho azy mihitsy hoe matanjaka ny tiako Madagasikara ary zay mahatonga anazy mitarika ny fanoherana eto Madagasikara raha mahavita ohatran'izay koa moa ny rafitra rehetra ao anatin'le RMDM
ome zavatra ngeza be ary tena raba soa raba tsara ary madama mihitsy amin'izay fotoan'izay zay le izy satria ny azy ny zavatra tokony sary hitatsika zany hoe mivadika ambony ambano ny lanitra sy ny tany am'ireo de ty raha taloha izy nanambatra ohatr'izao am'izao izy mitesaka mipatitaka de ty hafatsika zareo le mipatitaka hivavahana amin'ny Andriamanitra baraka itsirara ihany mihitsy fa isika indray de ny mifanohitra am'izay zany tokony ho hita solidaire tsika tokony manomboka hita taratra sy tazana tanteraka mihitsy fa mivondrona tanteraka ny fanoherana ary miamatanjaka ny bazy ny fanoherana zany hoe lay foktimo na tsy fantatro any antoko hafa le inona ny anarany ny any amin'ny fokotany zay ny tokony hita hoe io ary fa organisé ny aty amin'ny fanoherana zay ny maresy lahatry ny olona amin'ny resaka politika tsika eto efa miezaka manazava hoe tsy ny politika ny ratsy fa ny fampiasandro manam-pahaizana azy amin'ny tombotsoany manokana ny maharatsy ny lafin'ny politika tsika ezaka hanao ny mifanohitra amin'izay ny tsy ataon'ireo no ataontsika ahitany taratra hoe mpanohitra malala fomba ny aty ary mahafantatra ny tokony ataony fa raha zalahy reto ambony ambany lanitra sy ny tany ray fotsiny zay teneko atsika zay hoe fifidianana eo anivony anteny miaram-pirenena ary sady avy nanaovana mikimaky nefa izy ny maro anisao zany ake ny olona ao anatin'le antoko mihitsy nefa tsy resy lahatra amin'ny olony antokony ny olona ao anatin'le vovonana mihitsy nefa tsy resy lahatra amin'le olona ao anatin'le vovonany kinona tsony moa zany fa tsika mampirisika ny zao rehefa miresaka aminareo ao anaty fanjakana reo de dokafako daholo zay tonga eo ahoana ny fahitanao ny any iny tsara iny tsy haiko na misikosikotra makalelanaky lazaiko fa tsara daholo de zay fanosehany zareo any hoe sao de miresadresaka mety miresadresaka amin'ny delina angamba izy iny fa nanontaniako delina de hoe mety hony iny tsara hony iny ino ilanao zaho ivolanao raty iny zay zavatra zay zany ny tokony ho hitatsika taratra na am'izao fotoana zao hoe mila mandray andraikitra ny fanoherana avy any izy ny manomboka raha misy moa ny fifaranan'ny fiboana efa misy azo raisina hoe tiany départ fokotimo lasa am'izay tsika mandeha vitatsika ihany le redynamisation satria ny fanatsarana ny rafitry fotony na ny fanavoazana ny rafitry fotony de miteraka dynamisme eo amin'le fanaovana politika ary am'izao fotoana zao za tena mahita ary akasitrahako mihitsy hoe misy tanora be da be lasa lina amin'ny politika de io zay hoe tsy azo hidivirana tao anatin'izany Miara Manonja fa raha tsy nametraka nyty Miara Manonja ty tsika tsy nanana fahasahina ny teny ny olona rehetrarehetra fa androany ny fahasahin'ny olona miteny mamaly raha misy zavatra tsy rary ny mahazo anazy de io tsika hoe ny atsasa manila an'izay de noho ny fisiny ty Miara Manonja ty de ny atsasa manila an'izay de ny fatsapan'ny olona fa olo-pirenena izy ary manana zo ary zay ny takitsika foana ny isinjany Miara Manonja zany ny ampavitika ny namana ato anatin'izany Miara Manonja zany satria ilain'ny firenena ny zavatra ohatrany tony ny mpitondra ny tsy tiany ty ty tena tsy tiany mihitsy gisa maintiny mihitsy ty vao mahita ny mipotra ty de efa marary ny andohany makarary ny andohako mihitsy zalahy eo atao akory miaritra kely hanao politika ty eny tsy niterena tsika nanao ty politika ty sitrapo ty rehefa tsy mety aminao miala azahoanao politika etsony za président mahita solution anao raha ohatra ka hiala tsy hanao politika anao azaky tiana fotsiny le RN13 de tonga de tonga de tsy manao politika etsony de hoe araky le niteneniko fa be da be ny zavatra tsy mirindra eto amintsika eto
be da be ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy eto amintsika eto. Za nisy tompona ndraikitra teo anivon'ny fidy niantso tamin'ny zoma na sabotsy tsy tadidiko tsara de hoe rehefa tosony mamboaka isy atelier atao any Ambatondrazaka mikasika ny FSS andian'ny fahatelo satria nahazo 150 millions de dollars ndray tsika de Ambatondrazaka tafiditra ao anatin'ilay district mahazo an'ilay FSS andian'ny fahatelo. De eo zany tsatoko de ahoana moa zany ao fandehan'le 90 millions de dollars teo le FSS le faharoa zany io ino moa tsy de tena nanako fanazavana loatra ho izy hitanao zany sahirana le olona manzava fa zao no izy amty andian'ny fahatelo ty satria mbola tsy voafatra le izy fa Ambatondrazaka ao anatin'le FSS andian'ny fahatelo le Alatsinainy hoan'ny fianakaviana sahirana de tafiditra anatin'io Ambatondrazaka fa za tsy ho vereverenareo fa ohatriako le atelier amin'ny zoma de ataovy tena tonga any amin'le vahoaka any Ambatondrazaka io fa tsy andeha anao mikimaky ty fanjakana ty de atao le fivorina de mandeha le izy de rehefa aveo le vahoaka ry miandro tsy hitany anjavona an'le vola ao anatin'le 54 millions de dollars mifangary eto tsika any amin'ny nisy mamboaka hafa any nareo manao an'izany fa tsy any Ambatondrazaka fa ho arako maso tena ataovy tonga mihitsy io fa tonga hoe 100 000 na 200 000 le izy na tsy haiko na 60 000 ariary de ataovy mahazo mihitsy ty le mahazo anazy io fa hita arany maso fangaro tsika zavatra hafa resana fa tsy ery aminary satria zay ne le problème an'le olona za zao androany raha jery France 24 raha tamin'ny marainy naverimberiny tao misy le resaka problème nakere any atsimo fandaharan'ny France 24 androany marainy efa nandeha izy io fa ohatrany mbola naverimberiny ina zany tonga de zavatra tonga anatin'ny sainao satria le olona rehefa mifidy an'le solombavam-bahoaka de misafidy olona pisolelaka fotsiny de inona ny zavatra misy tsy masamandona an'le fanjakana le olona mbo fidy zay ny fidin'le olona hitako hoe aizakay ny zavatra iatriana ny tikere aty aminay atya retiretirety daholo ny financement avy ampamatsy volatsika fa maninona tsy misitraka an'izany zahay ka le solombavam-boaka fidinao manasoaso mpitondrako misotra raha mato minisitra fa vita zao misotra ndre mato minisitra fa nataonao ndry makasitraka ndre matofilo misotra monsieur le président fisorana be da be ao fa hitaky an'le zavatra marary an'le vahoaka anao tsy ataonao diso safidy anao nitoloran'ny olona koveta kely nanaova spectacle kely Jerry Marcos mampandihy vodiny hitanao de fidy an'ity raha pitso am'izay io olona fidinao tsy miady ho anao tsy miteny ny momba anao ny marary anao ao zay ny asan'ny solombavam-bahoaka fa raha nasika ny solombavam-bahoaka ndreny faritra misy kere reny tsy tonga tany io kere io satria izy ny tokony mitaka inavy vahaolana tokony ho tonga aty aminay reto tsy nihinam-balala zany raha tany raha ohatra ka nasika ny solombavam-bahoakany tsy misy ny vola nefa tsy tsisy fa lalaoviny le fahefanam-panatanteraka le izy de zay ny tenenana atsika androany hoa fifidianana de spectacle koa de arotsay mena baolina de fidio mena an'le t-shirt tsy haiko anare de fidio fa fiainanao ray manontolo barakay anara misy solombavam-bahoaka mba haino hoe inona mba tenen'le solombavam-bahoaka anao tsy reny solombavam-bahoaka anao tsy eno am'izao andro fivoaran'ny teknôlôjia zao ve solombavam-bahoaka anao mangina nefa le tany misy anao na rano ary tsisy diso safidy ianao zany kandidata amin'ny solombavam-bahoaka aty
farafa candidat anankiray tsisy safidianina zany teo harafa kely ny telo ny anay 7 mihitsy ny any Ambatondrazaka be indrindra tamin'ny candidat solombaboaka zany 7 isa zay tao 7 menada noho zany afaka misafidy ianao le mpifidy afaka misafidy ianao izy amireto no fidina solombaboaka matondra ny tenitsika ve mahita le marary ve ary afaka mitabataba an'izany io ny tabatabaina e fa tabatabainao tsy hitodika any aminao mihitsy io Madagasikara mivelatra KZPT dia nao ary anaty distrika tsy mijery anao raha tsy kotabaisinao izy tsy makany any sasany efa manaro ohatra hoe voany dia hambaresao monsieur le député za tsy resaka hoa député nareo ty zay ka mangina le olona fidinao androany nareo andilanao manana problème androany io resaka député fidinareo monsieur le député mba resao ty carrière andilana ty za tsy resaka tsisy dirako zay tsy bidibidiko an'io nefa haiko raha tsy anjary dia fa hoy zay elako 100 mètres io resaka carrière io aza mitente tsisy anarako ao tsy nandefa olany tsy nanitsaka an'io tongotro nandray mandeha misy problème izy réglevonareo any zay vao miteny député nareo ina tsy tenenany zay le tenena mahaiza mifidy raha tsy mifidy ny olona afaka hiteny ny olanao ianao mangina le tanàna misy anao tsy fantatry ny olona problème aminao mila miteny le olona fidinao dia zao ny olana ato misy an'izao ato solombaboaka zany raha ka tena hoe nomenanao misalita n'iny saina iny ane tsy mora saina iny babe iny lanjaina iny saina pirenena iny de kerely ary atsimory tapaka ny lalana ary avaratra ary mpitondra camion no mitsorako anaty rano miteny hoe zao le tany le lalana ato zay vao taitra le fanjakana le solombaboaka hay nefa mibabe n'iny saina iny misy dikany ny ampilanjana n'iny saina iny responsable anao zany milanja an'iny ho an'le district mifidy anao farafa keliny tokony ho fantatra hoe commune firy ato amin'ny district misy ana discussion nay tamin'izay tao Moramanga tamin'ny Zoma 250 km raha ty le fanamboarana 169 km lasa Moramanga 80 fotsiny Ambatondrazaka tsy mety aminao aty fa ahoana ty fomba nandininareo an'ty raha nana zaho moa le technicien ahoana ty ahoana ty fa zaho tsy mety aminay io Ambatondrazaka ny reny vohitry ny faritra RN 44 eto ny resaka famaritantsika ny RN 44 mihitsy tsy mitovy aminay ny RN 44 miala avy eo Moramanga any vohitray vao farany nareo taperinareo Ambatondrazaka normal raha kely le zavatra atao any aminay satria avy eo an-dranonkobaka makeo Ambatondrazaka nakanareo an'le portion fa nakanareo any Moramanga miala avy ety Moramanga hatry eo an-dranonkobaka normal izy raha maha 169 km amin'ny 250 km satria ny azy mibetsaka ao anatin'izany any portion kely tsy haiko 4 km sisa farany tsy rariny le izy fa le ministre moa teny voaraiko mihitsy le tiana any amin'izy fa mbola hojerevana zany ahoana Moramanga maro vao efa vita goudron mbola io ihany ny ampidirindra lao anatiny fa iritsy ny kitiana ry zany mbola tsisy resaka mara puro kilometre dia nay ry dia rehefa tsy tonga dia any manakambahina tsy tany zany vao tapitra apitatsimo 120 mètres hoy ny amboarina ao anaty le izy nitsangana le merina apitatsimo manahoana tsara ma ty 120 mètres ty 120 mètres linéaire ndray io tofoka mba afa tsy rariny ty ohatr'zay le zavatra tiana tenenina hoe manana olona tokony hiteny district tsirairay eto Madagasikara raiky amin'ny 50 solombaboaka fa maninona no misy zavatra ngeza be ohatran'ireny tsy voaresaka tsy hitanao le olona tokony tatatan'izany sanandro dia maninona misy mihinam-balala eto amintsika nefa 90 millions de dollars zay ny financement banque mondiale amin'ny FSS dia misy mihinam-balala veranga
nefa tafiditra ao anatin'le distrika mahazo le famatsimbola io mihinam-balala iny de za fe sobamoka de angina de tsy haiko etiko itenena amitsika hoe jereo ny raha pitsy raha afaka pitsitsika fa tsy rary ny zavatra misy irairain'ny olona le firenena nonina noho ny kere misy andraikitra tsy vita ao anatin'izany ka eto de fa miteny hoe amin'io troisième phase io matafiditra ny ambatondrazaka io fa mpiambina atsika amin'io zay zoanay de meo araky ny tokony izy ary ataovy tsara tatana aza sina blidiblidy mihitsy fa tsy fandefitra am'izany tsika ny ana rangarangako mihitsy zay ataonareo fa ho tabatabaiko ny anara vao misy blidiblidy kely fotsiny io fa ka hitatsika fa tsy atao ohatran'izany le izy maheno tsara hoe 150 millions de dollars io tafiditra ao anatin'io distrika misy ana imbenako le ana zay fotsiny ataoko mazava zay somary tsy de ampivalaparatsika loatra tsony ny fotoana satria efa mahery minitra vitsivitsy sady ny amin'ny 12 raha pitsika mbola afaka mitondra fanazavana maromaro misimisy mikasika an'izay ary mbola iresaka mikasika ny zavatra maromaro mikasika an'ity rahapirenena ity tsika mbola iresaka an'izay resaka anteny mera-pirenena zay fa miandry io hoe nanahoana le fivoriny lay bromaharitra fa eto zany de mametraka hoe tsy hain'le fitondram-panjakana ny mampiasa n'le teny mera-pirenena tsy ndriko foana zay ka adiditsika malagasy mpiray tanindrazana mihitsy no manitsy ny fomba fijery ara-politika manomboka zao esory ao anatin'ny etreritra mihitsy zany hoe mitovy daholo ny mpanao politika efa samy teo fa tsy mety ry tsy mety hitsy fa ny politika no mandrafitra no avy nyty fireneny ty ary ny politika no mitondra sy mibaiko ny fiainanao sanandro noho izany misy andraikitra ray sy ny tsiraray ao anatin'izany ary tadidio fa ny fifidianana de isan'ny andraikitra ngeza be andraisan'ny olo-pirenena anja iny ny mibala iny ny jokeranao iny rehefa tonga fifidianana de ao anatin'isy mpifidianana ianao zay ny zava-dehibe amariny ny anarana ny lahara kara-panondro ny adresy zava-dehibe rehefa ao ianao afaka manana ambara ianao zany avy amin'ny alalan'iny vatonao anankiray iny ny fitambarany vato no mamoaka ny vokatra zay mahatonga anany teny teo hoe ny fisian'ny rafitra no afahanao mampiaina an'ilay antoko ho atanjaka io tsy matanjatanjapony zany aza miandry ny ataony antoko aminao ianao fa ny inona ny tokony ataonao an'le antokonao fa raha anao miandry za miandry ny antoko zao akaty amina ty andrako de marefo le antoko zay raha zay ny eritreritao fa ianao ny tokony mahafantatra ny tokony ataonao an'le antoko ampatanjaka anazy zany mila tsy matoritory ianao mahatonga zay manao zao Miara Manonja zao fanomezana tombon-dahany fanomezana tanjaka ny aty amin'ny fanoherany fa raha tsy misy an'ity Miara Manonja ty nge fanoherana ka malemy refesin'ireo tsika fa ny fisian'ity no afahantsika rehetra samy mijoro de manao karazana Miara Manonja kely samihafa any amin'ny misy antsika any efa nyteny namana irika tamin'ny maraina hoe misy kalizy any mazenga zao tsy tena resaka kalizy tsy tany de manomboka miverina ny kalizy any mazanga de zay mahatonga ny politika mandeha tokony misy ohatr' zay any atao masina any fianaratsoa miresaka politika ianao naizanaizana toerana misy ianao zay zany le izy fa tsenene zay le politika amin'ny ahoany le olona miteny anao le politika iny iny ny tena manao politika iny fa hevitra hiteneny aminao tsy eritreritra le politika ataony de izy mody mitena za tena le politika fa izy ny tena manao politika meny an'izay frappe zay anao de za koa ohatra mba tena ohatra nefa tofoka amin'ity politika de ianao tsy manao
izy mahanakaratra ianao very amin'ny karitesy izy fa izy lasa gaga ianao rehefa aveo hoe fa ahoana misy an'izany ho sikama fa zay le izy anjaratsika no mahatsapa hoe inona ny tokony ataotsika ho an'ny antoko fa aza miandry ny ataony antoko amintsika fa rova zay ny arasantsika dia miraviravitana antsika zany dika haitsika mihitsy ny tokony mamely maso ny antoko io ane na dia mametraka tongotra ao anatin'ny cuze fotsiny hoe fa zava-dehibe zany mifankahita amin'olona telo sy efatra ao anao dia fa misy fanakaloza-kevitra zay dia fa afaka miresaka hoe manahoana ny lisy-pifidianana any aminareo any aminay mbola tsy azo jerena any aminay fa azo jerena any aminay ohatra zao any aminay ao anatiny daholo any aminay ohatra mbola mitsy hoe dia ndana manao ohatran'izao eo dia fa misy sosikevitra zay le zava-dehibe zay fa tsy le mifankahita dia manao fotsiny ahoana izy ty e fa inona ny tokony ataonao zay zany ny zavatra tokony hipetraka zay makasitraka atsika rehetra ka ny fandarana Miara Manonja rapitso mitondra loha hevitra mateviteviny ary anazava misimisy kokoa ny mikasika ny firenena ary tsy maintsy resaka ny anteny mera-pirenena ao anatin'izay etiko anareo fa mbola anaraka tsara n'ilay fandehan'le raha samihafa tsika manko satria mbola androany ny vory le biro maharitra ho azavaiko anareo io fandehan'ny fifidianany hoe inona ny mahatonga an'le izy a lasa mitady isy mikimaky rapitso fa aloha aloha hita tsara le fivorian'le biro maharitra androany eny dia hoentina tsara izy hoe zao mifandehany ohatra zao le izy satria ny filoha lefitra anay tao amin'ny solomamboaka lany tany amin'ny faritany Tomasina lasa ministra mimponina dia soloina zany satria efa tsy solomamboaka ntsony izy fa lasa ministra dia le solony tsy tonga dia d'office hoe ino ny lasa filoha lefitra fa lasa olona solomamboaka tsotra iny zany dia mila mifidy zay mifidy indray solomamboaka izy any atao filoha lefitra faritany Tomasina dia zay zavatra zay le mahatonga wakawaka kely io zany dia io tsy maintsy ho resantsika rapitso hoe ahoana mifandehany inona zavatra misy any ambadika any mikasika an'izay dia resahako anareo eto dia makasitraka ny teknisiana rehetra napita ny feo tany amintsika tany makasitraka atsika rehetra nanaraka na tamin'ny alalany tambazotra serasera na tamin'ny alalany onjam-peo samby ho tahin'Andriamanitra veloma tokoa